nasuka kuluju tia fulju fatrano nira kuande apre Satyana Bahadu Suama Yini Pyaganana Viamuna Nasuka Kuluju Tia Fulju Fatano Nira Na Asea Chini Atimafi Nifiana Nadia Vina Simana ifaje somanafi Eri baba mi fiangunana Kuande apre Satyana Bahadu Suama Gini fiangunana Fiangunana suka kuluju Sia fuju katanu nira Vifaliani Fanompoam-pivavahana Valimava kumeni fanai Samilita nayawa vuku Kuande apre Satyana Bahadu Suama Yini Pyaganana Vianguna nasuka kuluju Tia fulju fatano nira Tihueli sahadi dira Faua vira tupuna Kaala sasitena irija Fapa funzi nifyangunana Kuande apre Satyana Bahadu Suama Yini Pyaganana Vianguna nasuka kuluju Tia fulju fatano nira Tonga eto amin'ny fotoana ny sekoly sabata isika izao koa andeha iara hitsangana isika. Midera an Jehova fa tsara izy. Eny mandrakizay ny famindram-pony. Aoka ny Israely hanao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Aoka ny taranaka araona hanao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Aoka izay matahotra an Jehova hanao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Ho fideratsika n'Andriamanitra dia ndeha araka ataontsika ny hira laharana fa 580 endre ny hamaroan'ny soa. No,
Iaraka ivavaka isika tompoko. Misaotranao izay Andriamanitra rainay eo satria voatay izahay ka nahatratra izao sabata masina izao. Aoka ianao hamindra fo sy hamelany elokay ary hanafaka anay amin'ny tsy famarinana rehetra. Ka ny fanahana masina ane no hamonto ny foamam-panahinay. Ahafahanay miatrika tanteraka ny ora masina ny sabata amin'ity tontolo andro ity. Ka samy handray ny fitahiana rehetra avy aminao izahay ka hovaova fo ary hovaoate fompon'ny lanitra. Izany no irinay sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray zany samy tratra izao sabata izao ary firariana dia hoe ho feno ny fitahiana isika tsiraray avy mandritra ity tontolo ny andro ity. Andeha hiditra indrindra ary sika amin'ny fanarahantsika ny tatitra ny asa maneran-tany. Faly miarabantsika indray amin'ity sabata. Anisan'ny andrasantsika sy mahalinantsika ny mahafantatra hoe inavy ireo tetika asa vita vokatry ny fanaonantsika tamin'ny alalan'ny fanatitra. Iray amin'ireny ty hoentina amintsika ny idiko ary ho finaritra ary. Ny renirano Amazona dia aloharany sakafo sy fitadiavana ho an'ny ankamaroan'ny olona. Raha sendra mandeha manaraka ny renirano ianao dia ahita tanàna maro izay miorina eny amoron'ny rano. Nampahefatry ny tahirin-drano ty planeta tany manontolo ity no hita eto. Noho izany indrindra no ampiasana ny sambo fitaovam-pitaterana. Efa ho ny tanàna iray manontolo tsy mbola naren'ny Baiboly ary tsy manana toeram-pivavahana. Nahita fomba mahomby ifandraisana amin'ireo tanàna ireo ny Adventista. Tamin'ny alalan'ny fanatitra narotsaka ao tamin'ny lasa nindritra ny sabata 17 no nahafahana nanamboatra fiangonana amin'ny Tsingevany. Ity sambo namboarina manokana ity dia sambo izay mitatitra ny pastora sy ny fianakaviany. Matetika dia miasa miaraka amin'ny sambo natiray izy ireo izay mikarakara ny ilain'ny mponina. Ny fiakanako avy anatrehany fiangonana Mitsingevana dia ny manatratra ireo toerana sarodalana. Misy toerana ipetrahan'ny pastora sy ny fianakaviany, na ny evanjelistra, na ny kapiteny sy ireo olona hafa manampy azy ireo. Misy efitra milalaka ihany koa ao izay afaka mandray ireo olona te hiaino sy hianatra ny tenin'Andriamanitra. Tsara tokoa ny toerana. Afaka mandray olona hatramin'ny 20 efitrano ity. Toerana tsara tokoa, indrindra ianarana momba an'Andriamanitra. Tena mampihetsy-po tokoa ny fomba nananganana ity tetika ity. Azoko atsaina ny lalan-davitra eny ambonin'ny rano izay tsy maintsy ho alehan'ity sambo ity mba hanatonana ireo fianakaviana izay mipetraka manaraka ny sisin-drano mba hitoriana amin'izy ireo ny filazantsara. Fantatro fa tsy mora ny hatrehana izany ary izany no tena nandrisika na handray anjara amin'ny fanorenana azy. Ahitana efitrano azo ipetrahana ihany koa ny sambo ho an'ireo mpiasa. Reno Gerano kapiteny sambo sady pastora rahateo. Nanaiky ny antson'Andriamanitra izy sy ny vadiny Natalia mba hitondra fanantenana sy fanasitranana ho an'ireo olona maro be. Raha vao miantsona ny sambo dia fifaliana tokoa no andraisan'ny mponina azy. Na ny mijery azy fotsiny azy dia tena mahavariana ny mponina satria tsara dia tsara ny endriny. Ampirenon'ny pastora ny anjombona mba hiantsona ny olona izay tsy ela akory aorian'izay dia tonga maro hiarika amin'ny fanompoam-pivavahana. Amin'ny ankapobeny dia miantsona eo amin'ny toerana iray mandritra ny 10 andro eo amin'ny sambo. Mandritra izany fotoana izany no resahana momba ny fiainam-pianakaviana, ny fahasalamana sy izay mahasoa ny tsirairay. Vokatry izany asa izany dia fiangonana vao miisa 2 no efa tafatsangana nandritra ny herintaona monja ny iasan'ny sambo.
tamin'ny volana jona lasa teo dia ny fiangonana beauty ireny no tokanana. Então aqui nós estamos considerando o primeiro fruto. Ity no zanaka vavy mahatonga fiangonana amin'ny Tsingevana. Sendo ela a igreja mãe das comunidades. Ity indray no azo lasaina hoe renin'ireo fiangonana hafa izay naorina manodidina ny reniranon'ny Amazônia. Margens dos rios da Amazônia. Mazava loatra fa betsaka ny fahagagana amin'iseo eto Amazônia. Tena tsapanay hoe nanova zavatra maro ity tetikasa ity, nanova ny fiheveran'ny olona an'Andriamanitra sy ny fiangonana Adventiste. Nanova ny fiarahamonina ihany koa satria lasa tonony kokoa izy ireo mahatsiaro fifaliana sy fahasambarana ary mirahina. Mitarika amponina hiara hiasa ny fiangonana ho toy ny tena iray mba hanatanteraka ireo tetikasa ara-tsosialy ho an'ny tanànan'izy ireo. Resy lahatra hoe betsaka amin'ny fanahy azo vokatry ny asan'ity samyity satria izy dia afaka mandeha amin'ny toerana izay mety tsotratra ny onjam-peo akory mba hanova ny fon'ny olona. Mivavaka mba ho voatantana tsara ity tetikasa ity ka ho ampiasaina hatrany hitorinan'ny filazantsara ka hanatsarana ireo faritra izay tena lavitra sy sarotra manerana ny Amazônia. Hitantsika araka izany fa azo atao tsara ny mandeha ny ambony rano sy ny ranomasina mba hanatanteraka ny hiraka ny menantsika dia nitory amin'ireo olona izay tsy mbola nandray ny hafatra. Ny vavao ny fiangonana Mitsingevana sy ireo misionera rehetra miasa ao izay nanolo tena mafy fanantenana manerana ny renirano Amazônia ary misaotra ny amin'ny fanohanana ireo tetikasa toy ity amin'ny alalan'ny fanatitra ny Sabata 17. Mialohandritra ny dirantsika amin'ny famerenana ny lesona dia andeha ataontsika ny hira izay ataon'ny groupe Sakilina mitenena. Enisauchanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai antunguchao Izai pianachao Kuambitenenale Jesu malalo Izai ainuchalanao Kahirote nyadamina Itwechapechaka wampuraya Kuambitenenale Jesu malalo Izahai ainuchalanao Kahirote nyadamina Itwechapechaka wampuraya Irate nyadamina Itwechapechaka wampuraya Tonga eo amin'ny lesony zaza minono indray tsika zao. Aiza ny zaza minono kely rehetrarehetra aingana maka toerana ny zaza kely voateraka hatramin'ny 2 taona eo ambony mpifoneny aingana sasany dia ambony mpifony dada aingana famerina lesony tsika. Ao ve ry Niavo, ry Salome, ry Warren, ry Fahendrena aingana petraka tsara aingana fa iainy lesony tsika zao. Fampiarahaba aloha tsika. Kapokapakopa tanana dia hanao hira rehefa aveo. Manahoana tompoko miaramira 1, 2, 3. Manahoana falita fahoana raha mahitanao manahoana enao. Tsara be ny hiratsika. Amerina lesony tsika izany zao zaza minono lesona fahafiry moa tsika zao. Lesona faharoa. Ina loateny lesona
sakafo ho an'ny Eli. Averina, sakafo ho an'ny Eli. Tsinjery fa Andriamanitro atanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Averina ihany, fa Andriamanitro atanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Bravo, mahay tsinjery daholo ny ankizy rehetrarehetra. Resaka any Eli moa le sika ny ranon'Andriamanitra ho aiza moa Eli? Ho any amin'ny mpanjaka Ahaba, hiteny hoe tsy misy orana mihitsy mandritra ny 1, 2, 3. Maina be ny tany tsisy ninina maniry maty daholo ny vary maty daholo ny anana, tsisy sakafo mihitsy. Tezitra be Ahaba, tsy tiako izany. Tezitra be izy dozy kaboko iny Eli iny. De lasa raka izy Eli nakaiza nitsoka nakany anaty hazo be de be Eli. De tany anaty hazo tany tsy nisy sakafo tany, fa forokely manidina ny tany anaty ala de reny rano mikorina ny tany anaty ala. De io Eli fa miafina fa sao de tratra ny Ahaba de miafina izy. De eny misy rano mikorina, de eny misy forokely manidina, de eny misy rivotra mitsoka, fa izy tsy maintsy miafina. De nivavaka izy hoe Andriamanitro mba karakarao tsara ne Eli e. De iny amin'izay raka izy karakarain'Andriamanitra Eli. De nandefa vorona Andriamanitra, nandefa vorona maintimainty be ohatran'ireo Andriamanitra, goaika ny anarany. De maniditsidina le goaika raka izy maniditsidina de mitondra mofo ho an'ny Eli le goaika nataony teo amin'ny vavany. Faly be Eli nahitan'le mofo sy le vorona mitondra sakafo. De nivavaka izy hoe Andriamanitro, misaotra anao fa nasianao vorona mitondra sakafo. Misaotra anao fa nomenao sakafo Eli. Misaotra anao fa nasianao rano mikorina. Misaotra anao fa nasianao felofana Eli. Faly be raka izy Eli fa nikarakarain'Andriamanitra tsara izy. De rehefa kelikely raka izy de alina ny andro. Iny moa ny atao rehefa alina ny andro de matory. De mbola nantoalika mivavaka indray Eli fa andeha atory izy de mbola nivavaka indray izy. De zao nivavaka nataony indray hoe misaotra anao Andriamanitro no ty toerana azo antoka ty. Misaotra anao noho ny rano, misaotra anao noho ny vorona lehibe miloko mainty nitondra sakafo. Misaotra fa ty ahy ianao. Amen. Rankizy, namaniza moa Eli? Naman'Andriamanitra. Tena ataon'Andriamanitra ahoana izy? Nikarakarain'Andriamanitra izy nomen'Andriamanitra izay rehetra ilainy. Izay rehetra endry tsara koa ohatran'ny Eli de omen'Andriamanitra izay rehetra ilainy. Atsanganany tanan'izay zaza endry tsara be. Omen'Andriamanitra tsika izay rehetra tiatsika. Izay indray le sika androany de toizatsika indray amin'ny manaraka de endry tsara de miara-mianatra lesona amin'ny mama, miara-mianatra lesona amin'ny neny, miara-mianatra lesona amin'ny dada. Manao veloma tompoko de amin'ny herindray. Veloma tompoko. Faly miarahaba ny sasabody kely rehetra indray any atokantrano any. Androany tsika
dia hianatra ny lesona fahafito. Raha ny tena marina dia amerina satria efa nianatra niaraka ny dada sy neny. Lohateny lesontsika fahafito dia manao hoe velona ilay zazalahy. Velona ilay zazalahy. Ndao hiaraka amerina ny tsenjery ary tsika e. Ary Jehova mahalala izay mialoka aminy. Aveantsika sady asitsika fihetsika kely. Jehova mahalala izay mialoka aminy. Bravo, mahay be daholo. Ndao hiditra eo amin'ny tantara amin'izay ary tsika. Tany Zarefata ilay toerana nandefasan'Andriamanitra ny Elia nononona. Ilay vehivavy mpitondra tena no napetrano azy sy nanome sakafo azy. Tamin'izany fotoana izany ndraiky izy dia tsy nisy orana, noho izany dia tsy nisy zava-maniry mihitsy dia tsy nisy sakafo ihany koa ka dia nona ny olona rehetra. Fa ity mpitondra tena ity izay napetrana ny Elia kosa dia tsy nety lany mihitsy ny koba tao anaty tavoarany, sady tsy nety lany ihany koa ny menaka tao anaty tavoanginy. Noho izany dia afaka nanao mofo mba hohaniny izy Elia ary ilay zanany lafaony izy. Indray mandeha dia narary ilay zaza. Pitsipitsika tamin'ny neny izy hoe neny marary taitra be ny neny fa marary iny ianao anaka, ka marary be daholo ny tenako ray manontolo. Nalainy reniny izy dia nirotsirotsiny ny reniny. Rehefa ela dia nereraka ilay zaza ary dia maty rakizy. Ny atao hoe maty dia tsy miteny intsony sady tsy miresaka intsony no tsy maheno ninina intsony. Dia rehefa teo dia tomany ity reniny ity. Lasa izy niazakazaka tany amin'ny Elia tao ambony satria tany ambony rihana mantsy Elia no nipetraka. Elia, maty ny zanako. Dia hoy izy Elia hoe zao andao fa andana lay ny zanakao. Dia nalaina ilay zanany. Ty izy Elia, efa maty ange izy. Dia hoy izy Elia hoe zao adaboy eo ambony fandriana eo. Dia nidaboka niaraka n'ilay zaza teo koa Elia, fa ilay reniny nasaina verina tany amin'ny efitrano. Dia rehefa izay dia mivavaka Elia hoe Andriamanitra mangataka aminao mba havereny ny ain'ity zaza ity. Intelo mivavaka rakizy Elia. Andriamanitra tamin'izay tsy namaly ny Elia tamin'ny alalan'ny teny, fa rehefa tonga teo amin'ny fahatelony ilay vavaka Elia hoe Andriamanitra havereny ny ain'ity zaza ity dia nanomboka ny aina ilay zaza. Nisy fofonaina indray ilay zaza rakizy, ary rehefa ny aina izy dia velona. Nipatay ny Elia ilay zaza sady faly be Elia niazakazaka nandeha tany ambany tany amin'ny reniny. Velona ilay zaza. Hoy izy Elia mantsy ny reniny. Niraisy ny reniny izy dia trotroy ny reniny sady faly be mihitsy ny reniny ary sady latsaka koa ny ranomason'ny reniny satria faly loatra izy. Dia hoy izy le ramatoa mantsy ny Elia hoe fantatro izao fa olon'Andriamanitra ianao, ary fantatro koa fa tia anay Jesosy. Dia nomeny sakafo zahay sady mamalo mivavaka Jesosy. Rakizy, tia anao koa Jesosy, tia ny sasaboty rehetra any an-trano any Jesosy, mamalo mivavaka ataontsika Jesosy. Noho izany dia andeha isika rehetra hiaraka hiteny amin'i Jesosy hoe tiako ianao Jesosy. Ndao hiara hitentsika, tiako ianao Jesosy. Rehefa mivavaka ianao any an-trano any dia teneny Jesosy hoe tiako ianao Jesosy. Mankasitraka ny sasaboty rehetra dia mirary atsika mba ho zaza endry avokoa. Mandra-piono. Manao ana daholo rakizy. Tonga eo amin'ny famerenana lesona fahafito indray tsika izao dia mino fa nanatra lesona impito daholo nareo rakizy andao ary averintsika ny lohateny sy ny tsenjery manisa telo dia ataontsika mafy be. Isa, roa, telo. Lesona fahafito mahiratra amin'izay ao. Tsy anjery
fa fanaka voafidy izy. Asan'ny apôstôly toko 7:5-10. Tamin'ny lesona fahentsika dia tadidinareo niseho tamin'ny Paoly teza moa Andriamanitra teny amin'ny rahona ary aveo dia inona zavatra antranga jamba amin'ny masony tsy nahita inona ntsony izy. Efa nieritreretinareo ve izany hoe jambo izany? Efa nanandrana hoe nandeha mikipy ve nareo? Fa Paoly nandritry ny 3 andro dia nila olona foana izy niaraka taminy satria jamby izy. Dia neto andreto olona niaraka tamin'ireto izy tany amin'ny tranony mpianatra anankiray antsoina hoe iza moa i Jodasy. Rehefa noentiny tao izy dia mipetraky Paoly rehefa tonga tao. Fa satria izy efa niovy izy tsy andeha hamono olona ntsony alehan'ny Damaskosy fa ahoana moa andeha hitoro filasan-tsara. Dia rehefa tonga tao izy dia nivavaka mipetraka izy noho ny fitiavan'Andriamanitra azy dia niova Paoly. I Paoly ilay mpamono olona be iny dia lasa olona tsotra malefaka dia mipetraka izy tao dia mivavaka tamin'Andriamanitra izy. Rehefa mivavaka izy dia nifona tamin'Andriamanitra izy satria namono kristianina izy teo aloha, nanenjika ny kristianina. Dia nisaotra an'Andriamanitra koa izy satria navotan'Andriamanitra nofidian'Andriamanitra indray izy. Tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia miparitaka eraky ny Damaskosy ny vaovao. I Saoly ange ka tonga aty tonga ao amin'ny tranony Jodasy ony izy. Dia tsy izay ihany fa niseho tamina mpianatra anankiray Andriamanitra. Iza moa mpianatra io raha tadiditsika? I Ananiasy izy io, seho tamin'ny alalan'ny fahitana. Dia hoy Andriamanitra, i Ananiasy mandeha any ianao any amina lalana anankiray antsoina hoe i Mahintsy. Dia rehefa tonga eo ianao dia mahita tranony Jodasy. Dia mahita ny Saoly ianao i Saoly avy any Tarsosy. Vao naheno an'izay Ananiasy dia niteny izy, Saoly hoe Saoly ange ka olona mpamono olona tany Jerosalema efa be dia be ny kristianina maty tany. Dia za koa ve andeha ho any aminazy? Dia mino fa ho vonoiny mihitsy izao raha tonga any satria mpisorona efa nanome alalana anazy ahafahany mamono. Natahotra Ananiasy, inona izany no atao amin'izany? Fa nefa hoy Andriamanitra, mandeha fa efa nifidy azy aho. Dia eny ary izy Ananiasy dia lasa izy nandeha. Rehefa nandeha izy dia tonga tao amin'ny i Saoly izy, tonga tao amin'ny tranony Jodasy dia nahita ny Saoly izy. Rehefa tonga tao izy dia niteny tamin'ny Saoly izy, ry Saoly, ny tompo izay Jesosy izay efa niseho taminao teny amin'ny rahona, izy no naniraka asitrana amin'ny masinao ary mba ho feno fanahy masina ianao. Rehefa izay dia ohatran'ireny hoe nisy zavatra nialy ireny amin'ny masina, ohatran'ny kiratr'ondro dia nahiratra izy. Dia tsy vitan'izay ihany fa teny eo ihany izy avy eo dia nanapa-kevitra ho atao batisy izy. Dia nanolo tena ho an'Andriamanitra raha izy Saoly tao aorian'izay noho ny fitiavan'Andriamanitra. Nisy olona anankiroa teto nofidian'Andriamanitra, i Ananiasy indray ary i Saoly indray. Isika ankizy tsirairay avy koa dia nofidian'Andriamanitra raha izy. Nofidian'Andriamanitra isika hizara fahazavana. Tadidinareo tamin'ny larobia tsika nianatra hoe inona ilay fahazavana. Manana fahazavana ny ankizy tsirairay avy dia ino izay raha tadiditsika tsara? Ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra dia natao hozarain'ny ankizy tsirairay avy any amin'izao tontolo izao eny amin'ny namantsika. Inavy moa izany fitiavan'Andriamanitra izany? Hitorony teny somafaly, hizara tantara amin'ny namany, tantaran'i Jesosy, haneho hatsaram-panahy amin'ny ankizy rehetrarehetra, maneho toetra tsara. Inona daholo? Hainareo daholo mankatoy ny didin'Andriamanitra. Dia mino fa hanao an'izany avokoa isika rehetra. Mety efa nanao an'izany daholo ny ankizy fa mino fa mbola hotohizantsika ihany koa. Ary izao ary raha sanatrika hoe tsy ataontsika izany dia inona no mitranga? Ohatrany hoe takomantsika izany ilay fahazavana, tsy zaraintsika amin'ny hafa dia inona zavatra misy, inona ny hitantsika? Maty ilay fahazavana dia mitoetra amin'ny aizana. Mety hoe matahotra tsika fa efa nanome teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny Josua 1:5 manao hoe koa mahereza sy mahatanjaa aza matahotra na mivadi-po fa Jehovah Andriamanitra ao no ombanao any amin'ny lalana rehetra alehanao. Mino fa atoky an'izany teny fikasan'izany ny ankizy dia hizara fahazavana, hizara fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona rehetrarehetra. Kopakopa-tanana indray ho antsika tanora zandriny amin'izao famerenana ny lesontsika izao. Andeha raha antsika mamerina ny lohateny sy tsenjery izay notoniantsika tamin'ny herinandro. Lesona 7 natao andavaka, natao an-trano maizina, natao andaba.
Romana toko 7:5-telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana vasa, fahatrahana, sa fanenjehana, sa loza, sa sabatra, araka amin'ny voasoratra hoe fanony aminao na aminonanay mandrakariva toy ny ondro vonoana ny fijerenay, kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalanay ity atsika. Fantaniana anankiray no apetrako aminao ry tanora zandry namako hoe move ianao efa nisy nitondra tany amin'ny toerana izay tsy fantatrao, tsy afaka nitondra ninina ianao tamin'izany, tsy afaka nanao veloma, tsy afaka ihany koa nitondra izay zavatra tena sarobidy tao aminao, mba manahoana re ny fihetseham-ponao amin'izany e? I Josefa ihany koa dia niaran'izany toe-javatra izany izy, noho ny akasiparan'ireto rahalahy dia nataon'izy ireo andevo i Josefa namidiny tany amin'ny firenena Ismaelita. Niatrika toe-javatra sarotra i Josefa teto, ary na dia teo azy izany dia tsy nasakana azy velively ny fanatonena an'Andriamanitra. Nanakina amin'ny fiainany tanteraka tamin'Andriamanitra i Josefa na dia tany amin'ny toerana izay tsy fantany akory azy. Vao 17 taona montsy Josefa dia efa nanompo ny fianakavian'i Potifara, nikarakara azy ireo, ary nisy lanjany lehibe teo amin'ny Josefa mihitsy ny fahatokisanizy ireo azy. Fotoana monja taorian'izay dia niova ny fiainan'i Josefa. Noho ny fanendrikendrihana izay nisy teo amin'ny vadin'i Potifara dia tsy maintsy nampidirina tranomaizina i Josefa. Tao anatin'izay dia nangataka mafy tamin'Andriamanitra izy, ary talao mafy tamin'Andriamanitra ny mba hanampian'Andriamanitra azy na dia nisedra ady-goavana ary. Tao anatin'izay ihany koa anefany dia tsy nasakana ny Josefa velively ny fanampianan'ireo gadra namany, ny fikarakarany an'izy ireo, ary ny tena zava-dehibe dia mbola afaka nampahery an'ireo naman'ireo ihany i Josefa. Rehefa taty aoriana dia niova tao anatin'indray mpimaso indray ny fiainan'i Josefa, satria navoaka ny tranomaizina izy mba hilaza amin'ny mpanjaka ny amin'ny nofy izay tsy fantany akory ny hevitra izany. Rehefa navoaka tao amin'ny tranomaizina i Josefa dia nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hanoron'Andriamanitra hevitra azy ny amin'izany nofy izay tiany mpanjaka ho fantatra izany. Rehefa nolazain'i Josefa tamin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy dia nifidy lehilahy anankiray mpanjaka mba hanampy azy eo amin'ny fanjakana, hanapaka ny amin'ny zavatra rehetra izay ilaina eo amin'ny fanjakana. Tao anatin'izay dia i Josefa no anisan'ny nofidian'Andriamanitra mba hanampy any Farao ny amin'ny fikarakarana ao Egipta. Nivavaka tamin'Andriamanitra i Josefa ary nisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny voninahitra lehibe izay azony avy amin'Andriamanitra noho ny fanampian'Andriamanitra ny fiainany ny amin'ireo andraikitra izay mitana indray ankehitriny. Ry tanora namako, ankehitriny kosa isika dia andeha hanao tahaka an'i Josefa, hanankina tanteraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra na dia mandalo sedra ihany koa azy isika eo amin'ny fiainantsika. Araka ny fizarana alatsinainy dia nampianatra ny mpianatra ihany koa Andriamanitra hayanetry tena. Irian'Andriamanitra ihany koa tsika mba hanana izany toetra fanetretena izany tahaka nanana an'i Josefa, ka hanankina ny fiainantsika tanteraka amin'Andriamanitra tsika amin'izao andro sisa iainantsika izao, ka mba ho voninahitra an'Andriamanitra irery ihany ane ny fiainantsika sy izay rehetra momba antsika tsirairay avy. Dia izay indray ny lesontsika nandritry ny herinandro iny, fa manentana antsika tanora zandry indray samy mianatra ny lesontsika amin'ity herinandro manaraka ity. Omentsika ny zokintsika aoriana indray ny toy ny fotoana. Faly miarabantsika mantoanto indray ary anjarantsika indray izao dia mbola lesona fafito ihany koa isika. Andeha hiarisika hiaraka hamerina lohateny sy ny tsianjery. Lesona fafito ny fomba nampisy izao tontolo izao. Tsianjery, ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofona ny vavany no nanaovana ny amaroany rehetra. Salamo 7:30 andininy 5. Nafinaritra antsika indray iny lesona fafito iny tamin'ny ianao nianatra an'iny ve dia mba nametra-panontaniana ianao hoe avy aiza moa za?
dia ozy izy ianao hoe manana dada sineny aka, dia ozy izy indray nyfanontaniany hoe avaiza indray dada sineny, dia misy dadabe sy bebe, dia mitohy hatrany ny fanontaniana ka lasa lavitra be any amin'ireny razambe efa lavitra be ireny. Izao tontolo izao araka ny hitantsika tao amin'ny fianarana n'iny lesona iny dia manana tsangakevitra izay napetrany fa hoe tamin'ny kisendrasendra no niforonana izao tontolo izao. Anenge anao fampiarana anankiray isika mba ahitantsika an'izany hoe kisendrasendra izany. Reto izao misy tike nasiana laharana voalohany, faharoa, fahatelo hatramin'ny fahafolo. Andenge ho ataontsika ao anaty boaty anankiray izy ity dia afangarontsika tsara mihitsy, afangaro tsara dia alaintsika toy ny manao akitsapaka ireny dia maka tsirairay isika ny tanjona dia miverina ilahatra toy ny teo aloha hoe numero voalohany. Why tsy numero voalohany tsy ny azontsika fa lasa numero fahasivy, dia averintsika indray. Raha averimberina foana re dia mety ho firy ny tahany kisendrasendra ampiverina ilahatra n'iny tikentsika indray amin'ny laharana voalohany ka hatramin'ny laharana fahafolo. Sarotra satria mety eo amin'ny ray tapitrisy eo ny fiverenana vao mety ho tonga le kisendrasendra hoe lahatra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny tike atsika. Ary raha ohatra moa ka zato le tike, ary raha arivo ary raha ray tapitrisy, tena sarotra dia toy izany ihany koa. Mety ho mora ve ny mino fa hoe kisendrasendra tampoka dia nisy izao tontolo izao, nisy fivoarana miandalana, dia nisy ny aina, ny forona, ny olombelona sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Sarotra ny mino izany. Andenge vakitsika ny tenin'Andriamanitra Genesis toko voalohany andiny voalohany, Genesis toko voalohany andiny voalohany manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Iza amin'ireo tanora namako ny moramora kokoa ny mino azy, inoko fa ny tenin'Andriamanitra. Indraindray ny olona mieritreritra hoe sarotra ny mino raha tsy mahita mihitsy dia izao anie tsika tsy nahita ny famoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, dia ahoana ary? Tena ilaina ny mino izay vao mahita. Mahafinaritra fa isika kristianina dia mino ny tenin'Andriamanitra, ary mino fa Andriamanitra ny namorona izao tontolo izao. Betsaka ny teny eo amin'ny tenin'Andriamanitra milaza izany. Ny haintsika, ny fofinaina, ny segondra tsirairay avy izay iainantsika dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ilay ity atsika. Ny zavatra rehetra dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ilay ity atsika. Ny fotsika amin'ny tempo, ny zavatra rehetra ao anatintsika ao dia fanomezana nomeny atsika izany. Ka izao noho ny amin'ny lesona fahafito iny dia afaka hideran'Andriamanitra sahady isika tanora fa noforonon'Andriamanitra ary nataony ho tsara indrindra, ary indrindra nataony ho zanany isika. Dia izay indray ary ny amin'ny lesona fahafito iny meteza ary ho zanak'Andriamanitra. Mirary soa atsika tsirairay Endrika miramirana no iarabanantsika zatovy namana rehetra indray tratran'ity fotoana izay ahafahantsika mamerina mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Ary ny zava-dehibe moa amin'ny fotoana toy izao dia hoe inona indray no fampiarana izay ho ataontsika mianakavy. Hojerentsika avy hatrany ny Daniela toko fahatelo andiny fahavalo amby roapolo satria io no andininy fototra. Toy izao ny voalaza aminaran'i Jesosy. Nebokadnezara ny teny ka nanao hoe isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay naniraka ny anjeliny amonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin'izay andriamanin-kafa afa-tsy ny andriamaniny ihany. Izay tsy anjery izay na izay andininy fototra izay dia efa milaza zavatra betsaka satria rehefa nijoro tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra ry Daniel sy namany dia nisaotra n'Andriamanitra ny mpanjaka Nebokadnezara. Zany hoe rehefa mijoro ianao, rehefa tena hita fa ianao dia mpanaradian'i Jesosy, dia ny olona izay mahita anao, ny olona izay mifanerasera aminao lasa misaotra n'Andriamanitra izy hoe tena marina ny Andriamanitra ao.
satria hitany eny aminao zany zay zany anankiray lehibe fa ny tantara zay tena mampieritreritra atsika dia zao ilay tantara nisy telo amin'ny rahalahy jiosy tsy netiny vavaka tamin'ilay Andriamanitra namboarina tsy netiny vavaka izy ireo rehefa jerena ny tantarany Daniel toko 7 sy ny rehetrarehetra hatrany amin'ny andininy fa 4 ambin'ny folo fa 5 amby roapolo dia zao nisy mpikabary miantso ny olona rehetra hivavaka amin'ilay sary olona volamena zany hoe olona tena mahay mikabary zany mahay mandresy lahatra manana feo avo hoe tonga indray ny fotoana e andao isika iankohoka amin'ilay sary olona volamena zay namboarin'ny mpanjaka ary efa miteny olona io tsisy olona tsy manaiky fa tonga dia resy lahatra dia mivavaka miankohoka fa saingy tsy nanaraka an'izany teny zany i Daniel sy ny namany na mahay miresaka be toy ninona lay olona tsy nanaraka an'izany teny zany izy telo amin'ny rahalahy lesonao antsika ihany koa zany tsy ny firesaka lay olona akory na ny fahaizany no mahatonga antsika ho resy lahatra fa rehefa tsy mety dia tsy mety ninona lazainao io dia ny faharoa manarakaraka an'izany anisan'ilay antsoina hoe kaldiana ireo indray dia olona azo lazaina hoe manana maha izy azy ihany koa fa ireo indray dia ny ampangandro zareo ny ampangany jiosy hoe satria ireo tsy nety nanantona na dia nateny azy mpikabary dia ny ampanga ireo hoe mpanjaka misy jiosy misy telo amin'ny rahalahy rehefa mandeha ny antso dia tsy mivavaka amin'ny Andriamanitra zay namboarinao izy ary dia tezitra ny mpanjaka dia hoe ampanatsoy aty izy telo amin'ny rahalahy dia nampanatsoana Daniel sy ny namany dia zavatra nitranga moa zany dia tezitra ny mpanjaka dia hoe ahonjany ataonareo zany zay le resaka raha tonga dia tsorintsika zany ahonjany ataonareo zany fa maninona reo tsy mivavaka amin'ny Andriamanitra zay ivavahako tena marina ve zany satria ty mpanjaka ty dia tena tiany zareo ary fantatra izy ireo fa tena mpankatoa dia ny vali teniny ry Daniel moa zany dia zao hoe tena azay mihitsy le izy ry mpanjaka ny sary olona volamena zay namboarinao dia tsy ankofanay fa ny Andriamanitra ihany no ivavahanay ohatr'izay zany le resaka raha ohatra hoe atsorina amintsika rehetrarehetra tezitra i Nebokadnezara eto aloha dia misy lesona zany na eo anatreha mpanjaka ary ianao dia aza matikena maso hoe ty olona ambony ty mpanjaka ty olona manana maizy azy ka dia aloha ekenana dia tsy mety ana zavatra teny tsia fa nilaza mandrakariva ary zareo hoe mpanjaka tsy hivavaka amin'io sary olona volamena io zahay fa ny Andriamanitra ihany ivavahanay dia tezitra ny mpanjaka dia fantatsika ny tantara fa lizy moa zany hatramin'izay fantatsika fa amin'ity maraina ny sabata ity izy sy mandritra ny fiainantsika rehetra aminao avy dia anaovantsika fampiarana dia ozy ny mpanjaka hoe afatory izy dia atsipahazo any amin'ny intizy teo any amin'ny afo mirehitra dia nalaina ny lehilahy mahery dia namatotra ny zareo zany hoe hatramin'izay dia nifatorana ny olona tsy peo anaty afo fa tamin'ity ndray maka ity dia ny lehilahy mahery mihitsy zany hoe mba fato maty tsy afaka mivoy intsony ary efa voafatotra dia natsipy tao anatin'ny afo mirehitra zay tsy mitovy toy ny mahazatra ihany koa fa natao mamay avo fitoeny ka na le olona nanipy azy telo mirahalaza dia may ihany koa satria mamay loatra le izy nahagaga nefa dia tsy may izy telo mirahalahy tao anatin'ilay afo fa hitany zareo nandehandeha ary ny fahagagana faharoa dia zao raha telo natsipy dia lasa efatra zareo ny tao ary toy ny zanak'Andriamanitra ny anankiray dia Jesosy feny zany dia zao na anatin'ny afo mamay aza isika na dia tohatry ny efa impitoeny aza ny hafanana sy ny famaizana misy amintsika menakavy dia tadio fa tsy ho may ianao ary tsy miady rery ao anatin'ilay zavatra mamay isika rehetra fa ao Jesosy maniry mba hatsapan' Jesosy ianao ao anatin'le hoe mamay tsy haiko ina le mamay ankehitriny fa ao Jesosy tsy mandao anao izy fa le Andriamanitra Daniel ihany le Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego ihany no Andriamanitra ao mahireza tanora malala fa tia antsika Andriamanitra mandra-piresaka ary
Melo indrindra ny hidirantsika kosa amin'ny leson'ny lehibe dia ndeha ataontsika ny hira fa 9:20 jiro mazava. Jiro mazava eo andalam-teny ny teninao iray andanitra ny talikany dia ny olombeny ho ao an-tany mafinaritra sitrako indrindra ny amakizany hanaraka ny toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny fandrika maro no mivelatreny andalana izay diaviko nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany hanaraka ny toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny arahaba tompoko amintsika rehetra ny ny fiadanan'ny tompo ary ho tsapantsika ny fanatrehany mandritra izao fianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao lohateny lehibe fampizarantsika ny hoe mitona namana ho an'Andriamanitra fa ho amin'ity an'io ity dia lohateny kely anankiray no ifampizarantsika dia hoe mizarany teny fanontaniana ary no apetraka aminao hoe olona firy no efa nizaranao ny tenin'Andriamanitra izay ny sasany amaly hoe tsy tahisa tsy voisa ny sasany hoe mbola tsy nizara mihitsy fa fanontaniana ray apetraka koa dia ny hoe inona ny vokatry ny fizaranao ny tenin'Andriamanitra tamin'ireny olona ireny ny tsy anjerintsika na ny andininy fototra dia miresaka amintsika ao amin'ny Isaia 5:12 manao hoe dia ho tahaka izany ny teny izay alokony vavako tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa natateraka izay sitrako ary ambinina amin'izay nampandehanako azy midika izany fa miandro vokatra avy amin'ny fizarana ny teny ilay tompontsika ary isika amin'izany dia antsoina hoe mpiara-miasa fa fanontaniana anankiray apetraka ihany koa hoe inona no hery manosika anao hizara ny tenin'Andriamanitra moa fandarana asan'ny fiangonana va zany sa na hery vaika ny fanitana ny filohan'ny asa fitoriana na ihany koa mba te halaza tahaka an'ireo mpitory ny filazantsara maneran-tany ianao eny samy manana valiteny isika kanefa rehefa ifarana izao fiarantsika mandinika ny soratra masina izao dia manana valiteny iraisana isika Jesosy Kristy dia niresaka hoe fanelon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana ny teniny ary hoarina amin'ny jiro zany izy ity ka rehefa mandeha ao anaty aizina isika mitondra n'ilay fanilo na mitondra n'ilay fanazavana dia tsy ho tafotoana na hiaran-doza eny an-dalana satria miaraka amin'ny mazava isika mbola voalaza ihany koa araka ny teny voarakitra ao anatin'ny baiboly izay manambara an' Jesosy Kristy hatramin'ny Genesisy mantsika hatramin'ny Apokalipsy dia manambara an' Jesosy Kristy ka tokony ho zany ny fototry ny fampianarana rehetra sy ny toriteny rehetra satria hoy Jesosy hoe dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy ananareo fiainana mandrakizay ary ireny ny manambara Jesosy Kristy mihitsy nilaza hoe manambara azy ny tenin'Andriamanitra dikan'izany taratasy-pitiavana lehibe ny baiboly izay mamitina indrindra ny hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay
fanoarana anankiray ihany koa izay lazana ny soratra masina dia ny hoe kibay ao amin'ny jeremia 7:7 kibay na kanota dia rehefa mitondra ny tenina mizarany teny venao dia ataonao endrika kibay izany ka amin'ny alalan'ny lantom-peonao no anaovanao izany na fifantenana ny voambolana tena faran'izay mandratra indrindra tsia ny tenin'andriamanitra no efa kibay ka nilay fitiavana famelezan'ilay fitiavana dia mahatoritory fo ka mangorakoraka ary lasa manolo tena ho an'ilay tompo andriamanitra ny afatra anankiray omena ihany koa dia izao tahaka ny afo araky ny voalaza ao amin'ny jeremia 7:7 ihany ny tenin'andriamanitra afo mandoro zany hoe mandoro ny taindrendrika rehetra tahaka ny atao amin'ny volamena ka tonga izany volamena izany amirapiratra tahaka n'izany hoe ny fiasan'ny tenin'andriamanitra amin'ireo izarana azy ary farany dia hoharina amin'ny sakafo ny tenin'andriamanitra jesosy kristy ihany mbola nilaza hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'andriamanitra amin'ny Luka 7:12 no miresaka ny amin'izany fanoharana izany koa noho izany raha mandray ny tenin'andriamanitra isika dia mahazo angovo ary mahazo ny otrikaina rehetra ilaina mba entina mijoro amin'ny asan'andriamanitra dikan'izay rehetrarehetra izay manana hery ny tenin'andriamanitra satria ilay tenin'andriamanitra ny entina namoronana n'izao tontolo izao ary efa nilaza teo jesosy kristy hoe izy no ambaro ao anatin'ny soratra masina dia ny teny tonga nofoka nonona tamintsika dia hoy ny filazan'ny jaonazy ao amin'ny filazantsarany hoe hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'lahtokana avy tamin'ny ray ary izy no nentina namorona izao rehetrarehetra izao vao miteny fotsiny andriamanitra hoe misy mazava dia nisy mazava koa noho izany afaka mamorona antsika indray ny tenin'andriamanitra ny apôstôly petera dia niresaka hoe fefa nateraka indray ianareo tamin'ny votsy mety oloha dia ny tenin'andriamanitra izany nateraka indray tamin'ny votsy mety oloha dia ny tenin'andriamanitra izany manana hery ho isika ny tenin'andriamanitra ary izay hery ananana izay no mahatonga antsika mihitsy hiova eo amin'ny fiainantsika satria ny resaka i Paoly tamin'ny Timote rehefa nanoratra ny epistily 2 nosoratany izy ao amin'ny 7:7 ka 7:12 hoe hatry ny fony fahazaza ianao ny efa nianatra ny tenin'andriamanitra zany hoe nianatra teo amin'ny reniny sy ny renibeny dia mbola nampiny Paoly koa taty aoriana dia nangataka indrindra ity apôstôly ity mba hotehirizina mandrakariva izany teny izay nizarana izany dia voalazary fa izay soratra rehetra zany hoe tsindromandry avy amin'andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana ho fandresen-dahatra fanotsiana izay diso ho fitazana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olona rehetra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra manana hery mahagaga ny tenin'andriamanitra mamela mba amaky an'ity andalan-teny anankiray ity lalàna manan-kery amin'ny ara-tsaina sy ara-panany hoe miova arak'izay mpanjinitsika isika mivoatra mandrakariva ifanaraka amin'izay zavatra avelantsika hiantombenany ny saina rehefa mandinika ny soratra masina zany tsika dia mibanjina an' Jesosy Kristy ary rehefa mibanjina an' Jesosy Kristy isika dia ovana ho araky ny endriny zava-dehibe zany e ary inona fa hanana fanapahan-kevitra ny rehetra mbola nivavaka Jesosy Kristy rehefa ho an'ny mpianany hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana Jaona 7:7 fanamasinana ny olona ny tenin'andriamanitra fahamarinana izay tsy miova ka tokony
ho raisitsika isan'andro. Dia amin'izany zany no ilatsika ny mampiatra ny tenin'Andriamanitra. Araky ny voalaza dia hoe mahery ny 3 ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Dia mahay manao zavatra mihoatra no zavatra rehetra, eny mihoatra no izay rehetra angatahntsika na heverintsika aza ilay tompo Andriamanitra. Raisitsika amin'ny kitsipo ny hafatra izay alefa n'ilay tompo Andriamanitra. Dia voalaza ihany koa fa hoe raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika, ary ny rany Jesosy Kristy zana no manadio antsika ho afaka amin'ny ota, araky ny voasoratra ao amin'ny Jaona 1:17. Nambara tamintsika nefa fa ny tenin'Andriamanitra dia faniliny tongotra sy fanazavana ny lalana, koa ny faniriana dia mba hizotra amin'izany fahazavana izany isika rehetra. Dia eto amin'izay isika vao amaly an'ilay fanontaniana hoe fa nahoana ka isika no mitory ny filazantsara. Dia napetraka ihany koa ny fanontaniana hoe te halaza tahaka an'ireo mpitory teny malaza manerany tany ve, sa fandaranasan'ny fiangonana izany, na ihany koa na herivaika ny fanitarana nataon'ny filohan'ny asa fitoriana. Dia ny valiteny omena dia izao ho an'ny apôstôly ohatra, araky ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:4-20, dia hoy izy hoe fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay. Dia ao amin'ny boky anankiray misy an'izao andalan-teny izao, ary mamelahy ianareo mba hamaky azy. Raha vantany vao mahafantatra ny Kristy ny olona dia miredareda ao am-pony ny faniriana ka hampafantatra ny hafa, fa efa nahita sakaiza malala izy, dia Jesosy tsy azo nidina ao am-pony ny fahamarinana mahatonga famonjena sy fahamasinana. Tsy azontsika atao ny angina raha voatafy ny fahamarinan'ny Kristy isika ary feno fifaliana noho ny fanany ao am-pontsika. Izay ry havana no hery manosika ny olona hitory ny filazantsara, tsy mila entanina intsony zany, satria tahaka ny vitsika. Mba hitanao moa vitsika rehefa nahita gato anankiray ny vitsika, dia vitsika ray ny tonga teo, fa noho ny fananany raha simika kely zay dia manjary vitsika be dehibe no tonga eo amin'ilay mofomamy na gato. Fitiavana namana zany na dia somary mahasosotra antsika raha no vitsika amin'izay lafin'izay. Dia tahaka an'izany ihany koa ny tantely. Ny tantely rehefa mandihy, izany hoe manao ny antsoina hoe danse eny amin'ny abakabaka eny, dia miresaka amin'ny namany hoe ry sakaiza isany ary inge misy saham-boninkazo andaontsika ho any. Dia lasa ry zareo mandeha makany. Tahaka izany indrindra izay rehetra efa nahita soa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra zay ambara ao amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy, tsy amina fotsiny vavana izy fa hitory amin'ny kafanam-po ary hitaona ny namany. Move zany no hery manisika anao amin'izao fotoana izao. Raha dia misy milaza hoe angazange tsy mahay amin'iny fomba ilazanao azy indrindra amin'ny namanao, dia tena zava-dehibe izany, satria izay ao am-ponao no ambaranao. Izao no teny no lazain'ny Isaia ao amin'ny Isaia 50:4. Jehovah tompona hanome an'ny lelany efa mahay, mba aizaka manao teny ampatanjaka izay reraka. Ampandrenesiny isa-maraina, eny ampandrenesiny sofiko iaino tahaka ny efa mahay. I Tompo Andriamanitra no hanome antsika ny lelany efa mahay, ka izara izany teny izany amin'ny kitsipo. Dia amin'izay fotoana izay dia ilaza Jehovah hoe tsy hiverina amiko foana ny teniko raha tsy efa mahatateraka ny sitrako, ary indrindra ambinina amin'izay nampandehanany azy. Ombantsika rehetra ny Tompo Andriamanitra araka izany teny izay ny anarantsika izany. Ho azy ririan'ny voninahitra. Amen. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany ny fandiniantsika ny soratra masina teo.
tonga amin'ny fotoana izay anatanterana ny fanatitra isika ka feokira no entsika manatanteraka izany. Ivavaka isika rainay izay any an-danitro ho amasinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra be famindrapo, Andriamanitra manome tombonandro anay mba hibebahanay. Samy nahazo anjara avokoa ny sokajy taona rehetra tamin'ny fandiniana ny teninao. Mangataka izay Tompo mba hitondra soa any tsiraray avy ane izany, ary ny fanahinao no ampatsiahany teny amin'ny fotoana ilana azy. Dia mangataka izay Tompo ho avelanao ny eloka sy ny fahotanay rehetra, ary ny fanahinao masina hitoetra mandrakariva ty anatinay. Omeo fiadanam-po izay, omeo fahasambarana, ampitomboy ny finoana ananay. Dia ny dera laza ary voninahitra ne ho anao samirery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Manolotra ny arahaba momba ampirarentsoa ho antsika mpanaraka, mpiaino ary mpijery izao fandarana izao izay atao amin'ny imprimerie adventiste. Mandeha dia mandeha ny fotoana, akaiky ny fotoana ivoahany zany taridalana ho an'ny tanora zokiny izay efa fantatsika, efa andrasantsika lalina izany satria ivoaka tsy ho ela izy ity. Dia ny 3 volana fahaefatra 2024 no ivoahany zany vokatra ho an'ny tanora zokiny, isika zay 7 taona ka hatramin'ny 5 taona. Manasanao zahay anaraka izao fandarana izao, indrindra ao arinany izao dia holazaina amintsika ny andinindininy sy ny antsipiriany sy ny votoatiny ao anatin'izany lesona tanora zokiny zany. Ka dia manasanao zay anaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Misaotra antsika tsiraray avy noho ny fanohanantsika izao fandarana izao. Falomerabantsika rehetra natokantrano indray nahatratra izao sabata izao. Androany dia anohy ny lesona izay efa natombokantsika tamin'ny heriny isika dia ny hoe mandresy ny coronavirus, mianatra avy amin'ny lesona lasa gripa espaniola 2020. Fomba entina mandresy ny coronavirus ny fampitomboana ny hery fiarovana. Hitantsika tamin'ny herin'ny androany fa isan'ny mampitombo ny hery fiarovana ny tanamasoandro, ary androany kosa indray tsika dia hijery ireo sakafo izay mampitombo izany hery fiarovana izany. Nomena sakafo mampitombo hery fiarovana sy mifeha ny hery fiarovana ireo marary. Misy singa karazany roa eo amin'ny tontolo izay misy atsika sy eo amin'ny sakafo izay hohanintsika, ary misy fiantraikany eo amin'ny betsaka eo amin'ny fahasalamantsika izany. Dia ny oxydant sy ny antioxydant. Ny oxydant dia singa mahatonga fahasambana eo amin'ny selan'ny vatana sy filindran'ny asa tanterahana eo amin'ny vatana mba hahazoana fahasalamana. Ny antioxydant kosa indray dia misoroka izany fahasambana izany, manamboatra izay simba ary mampitombo ny
fahasalaman'ny vatana rehefa tsy mifandanja zany ireo oxydant sy antioxydant ireo, izany hoe lasa betsaka indray no oxydant noho ny antioxydant, dia izay no miteraka ilay fahasimban'ny hery fiarovana izay antsointsika hoe stress oxydatif. Ary io fahasimban'ny hery fiarovana io dia mitarika aretina betsaka eo amin'ny vatantsika toy ny homamiadana, ny diabeta, maladie infectieuse, ny aretin'ny saina sy ny retsim-pandrea ary ny fahantiterana, aretina maro isan-karazany. Inona avy ary zany ireo sakafo izay betsaka an'io antioxydant io, dia ny sakafo betsaka vitamine A, C, E, ny sakafo betsaka fibre, ny sakafo betsaka zinc ary ny sakafo betsaka mélatonine. Aiza avy ary nahitantsika ireo sakafo ireo? Ny sakafo betsaka vitamine A, C, E dia hitantsika ao amin'ny tongolo gasy, brocoli, betterave, poivre mena, tongolo oignon, katsaka ary baranjely. Hitantsika koa izany vitamine A, C, E zany ao amin'ny voaloboka, voasary, paiso ary fraise. Ny fibre ndraiky kosa, ny zinc kosa dia hitantsika ao amin'ny voamaina isan-karazany toy ny tsaramaso, soja, lentille, kabaro. Hitantsika koa zany ao amin'ny voan'ny voatava sy voan'ny tournesol ary ny mahabibo. Ny sakafo betsaka fibre dia hitantsika ao amin'ny voamaina rehetra, ny avoanina, ny vary izay tsy nofotsiana tsara, ny farine complète ary hitantsika koa zany ao amin'ny zavoka. Ny sakafo betsaka mélatonine indray dia hitantsika ao amin'ny voatabia, sakamalaho, vary, katsaka ary ny mahabibo no tena ahitana betsaka azy io. Inona avy kosa ary ireo sakafo izay mahatonga ny forme grave rehefa misy virus tafiditra ao amin'ny vatantsika, dia tsy inona izany fa ny siramamy sy ny vokatra avy amin'ny biby izay mampikorontana ny hery fiarovana, mampihena ny hery fiarovana ary mirongatra ny mikroba ka sarotra amin'ny vatana no miady amin'izany mikroba izany. Rehefa miomby be nefa ny aretina dia mirongatra be loatra tampoka indray koa ny hery fiarovana, izany hoe misy ny ataontsika hoe tempête cytokinique ka lasa mamono tena ny vatana. Io no manimba ny fitaova rehetra isan-karazany amin'ny forme grave ny coronavirus ka mitarika ho amin'ny fahafatesana. Inona ary zany no tokony ataontsika ho fisorohana? Mba ho fisorohana dia tsara ny mihinana sakafo mifototra amin'ny zava-maniry. Ahena na fadiana mihitsy ireo sakafo mifototra amin'ny biby. Tia misy ohatra afaka raisitsika zany. Azontsika atao ny mihinana voamaina in-3 isan-kerinandro ary elanelanana legioma sy anana zany elanelanelana eny. Azo atao koa ny mihinana voankazo karazany 2 isan'andro. Jereo tsara izay zava-misy eo amin'ny toerana misy antsika sy ny fahafahana amin'ny vidintsika dia ataovy izay tsara indrindra vitanao zany. Inona kosa no ataontsika mba ho fisorohana, mba ho fitsaboana raha efa tratra ny aretina zany isika, dia izao indray zany no atao. Arao tsara toromarika sy ny fitsaboana izay ny mpitsabo, ny mpitsabo izay efa nandalina sy nahazo alalana ara-panjakana, ary arak'izay azo atao dia ajanony ny siramamy, ny nofom-biby rehetra sy ny sakafo rehetra azo avy amin'ny biby toy ny yaourt, ny fromage. Hoan'ny betsaka kosa ny sakafo avy amin'ny zava-maniry. Eto am-pamaranana dia tiako ny mamaky ny teny izay voalazan'ny mpanompo vavy mitombo manao hoe: miampita makany amin'ny rà, mikoriana ny ranon'ny zavatra hohanintsika. Rehefa mihinana nofom-biby isika, miforona ny fahatsapana ho mararirary satria narary ilay biby, ary amin'ny alalan'ny fihinanana ny nofony no ambolentsika ny voan'ny aretina ao anatin'ny sela sy ny rantsika. Rehefa tratra ny fiovana any amin'ny toerana misy tazo mahery amin'izay isika, na any amin'ny toerana misy arety mandringana sy arety mifindra, dia mora tsapa amin'ny vatantsika ireny satria tsy mahavita manohitra aretina intsony ny rafitra ao anatintsika. Manaraka dia hoe ireo zavatra mampiatra, ireo izay mampiatra ny lalàn'ny fahasalamana dia handray harem-pitahiana ara-nofo sy ara-panahy ho tonga fiarovana azy amin'ny ratsy izay tsy mitsaha mitombo ny filozofia mahakasika ny fahasalamana. Hitantsika izany
ao amin'ny boky témoignage pour l'église volume 2 page 20 koa dia mirary antsika tsirairay avy zany mba hanao safidy tsara satria miankina amin'ny zavatra izay hoanintsika no mampitombo ny hery fiarovantsika tsirairay avy dia mirary soa ho antsika rehetra. Rasinay fifaliana mandrakariva ny mitsidika ny tokantranontsika indray amin'izao fotoana izao resaky isika mahakasika ny sampana sekoly sabata. Efa nambara tamintsika fa misy ny lesona vaovao izay natokana ho an'ny tanora zokony amin'ny telo volana faefatra amin'ny ity taona ity raha sitrapon'Andriamanitra, koa anokana fotoana vitsivitsy isika iresahana amin'ny antsipiriany sy lalindalina kokoa mahakasika an'izany vaovao lehibe ho an'ny sampana sekoly sabata izany. Araka ny efa fantatsika dia hivoaka tsy ho ela amin'ny telo volana fahaefatra izao ny leson'ny tanora zokiny 7 taona hatramin'ny 13 taona. Zao sahady dia azonao ataony manao ny famandriana any amin'ny toeram-pamatsiana rehetra mahazatra anao ny amin'ireny depozitaire ireny izany leson'ny tanora zokiny izany. Manoloana antsika eto ny Chauftaine Adonia. Mahakasika izay indrindra Chauftaine, manahoana ny fahitanao ny leson'ny tanora zokiny vao hivoaka amin'ny ity telo volana faefatra ho avy ity? Saotra tompoko, raha ny fahitako an'ilay lesona vao nitenena aloha hoe misy lesona natokana manokana ho an'ny tanora zokiny 17 taona ka hatramin'ny 13 taona, dia ohatran'ny nientana be ny foko hoe ay misy lesona natokana ho amin'ny osikady taona io mety ho zavatra hafa indray, dia ohatran'ny faly be aloha ny nahaino ilay izy, dia rehefa avy eo nahita ny endriny ivelany tao amin'ny tambazotra tseratsera na ity atanako ity koa zao misy, dia jerefa mahafinaritra be, ohatran'ny hoe tsy be filiriny na ny endrika ivelany izy ary ohatran'ny hoe boky mateiza zany, dia rehefa somary nijery ny tao anatiny ihany koa dia ohatran'ny hoe tena manoro, tena toro lalana mihitsy zany ho antsika eo amin'ny osikady taona io 17 taona ka hatramin'ny 13 taona hoe tena ohatran'ny hoe mampite hikaroka zany, tsy zatra le tolora potsiny mianatra mamaky fotsiny sy ny sisa amin'ny mahazatra antsika, mety hoe mahazatra antsika, fa tena hoe mikaroka dia ao anatin'ny sokady taonantsika mihitsy izay hoe tia mikaroka izay dia tia mamaly fantaniana sy ny sisa, dia raha ny endriny aloha tena mahafinaritra be na ny zavatra ao anatiny, ohatran'ny hoe mateiza mampite hikaroka foana. Misy namantsika, misy an'izy mianada mianatra an'io lesona tanora zokiny io, anatahantsika izy mianada mba hanatona eto izare izany amin'ireo namantsika izay liana te hianatra izany ihany koa. Misy fanontaniana apetrako aminareo mianada, manahoana koa sara ny fianaranareo azy io any an-tokantrano mba azonareo zaraina amin'ireo namantsika izay mijery liana te hianatra io lesona tanora zokiny io koa sara ve? Ny manokana zao dia amin'ny maraina no ianarako azy ity, rehefa vita ny fiambenana maraina dia afaka tonga dia mandray an'ilay lesona, dia tahaka ny fianarana rehetra moa zany dia misy ny fanontaniana atao anatin'ity lesona ity, ohatriny any am-pianarana ihany zany mianatra azy ity, tsotra ilay izy satria efa tetrany ato ny taridalana toy ny hoe farito ny teny misongadina, tsy pio ny zavatra manaitra anao manokana, ny hevitra izay misongadina ao anatin'ny lesona, dia ampifandraiso ny hevitra mety mifandray ao anatin'ny lesona. Ankoatra izay ihany koa dia hitako hoe feno izy ity sakafom-panahy ho an'ny tanora zany tsy hoe ho an'ny tanora dia no maivamaivanina, fa feno ny hafatra voalaza ato anatin'ny lesona ary voky tsara ny fanahy. Saotra ho an'ny namana anankiray? Ia, ny andray zany amin'ny hariva no ianarako azy, dia tonga dia miaraka amin'ny fianakaviana ray manontolo, dia mahafinaritra be mianatra an'ilay izy satria tsy vitany hoe lesona tsotra ihany ilay izy, fa ny toko sy andininy izay ao anatiny dia betsaka koa, ary koa ny fanahy faminaniana izay omeny, ary na tsy manana boky ny fanahy faminaniana ary ianao dia efa tonga dia apetrany ao anatin'ilay lesona mihitsiny ilay andalatsoratra amin'ny fanahy faminaniana dia afaka tonga dia mamaky. Dia ao anatin'izay ihany koa
misy toerana malalaka izay ao anatin'ny lesona ahafahana manoratra raha ohatra ka mahafinaritra anao no manoratra ao anatin'ilay lesona dia tohotry ny mianatra lesona rehetra mihitsy ilay izy misy fampiarana azonao atao ihany koa ary tonga dia efa taritin'ny lesona ianao anatin'ilay fampiarana izay ataonao. Saotra anareo mianadahy, hitanareo amin'izany ary fa mahaliana ny fianarana ty lesona tanora zokony ity ka dia manentana anareo zay hianatra sy anana izany lesona tanora zokony izany. Nisy namana zandritsika anankiray ihany koa nianatra lesony lehibe izy hatramin'izay. Rehefa tonga ny fotoana dia lesony lehibe ny anarany. Ka ankehitriny nivoaka ty lesona tanora zokony ity. Hianatra izany lesona tanora zokony izany izy. Ho atsokika eto doela ahoana ny andaminany an'izay mba hahatonga azy ho zatra ty lesona tanora zokony ity. Saotra indrindra tompoko, izaho manokana miaraka mianatra lesona lehibe zahay ao an-trano. Kanefany rehefa vitsy izay fianarana ny lesona lehibe miaraka izay, tsy mahasakana anahy mihitsy ny mandalina ity lesona tanora zokony ity satria lazaiko anareo fa tena tsotra kanefa feno ary tena mahaliana tokoa. Ka izany no anasaiko anareo tanora namana fa tena mahaliana ity lesona ity. Izany anefa tsy mahasakana antsika hianatra ireo lesona hafa satria mety mpampianatra any amin'ny mpampianatra any amin'ny tanora isika any am-piangonana, mety afaka mianatra lesona lehibe ihany koa isika. Koa manentana antsika tena tsara ity lesona tanora zokiny ity. Zay ary ry tanora namana satria izy zany sady mianatra ny lesony lehibe no mianatra ny lesony zatovy ihany koa dia anjarantsika no mandinika zay tokony ataontsika amin'izay. Arak'izay efa entsika rehetra izay dia tsara ny manana lesony tanora zokiny. Koa tiako ny anontany namana anankiray izay ao anatin'izany sokajy taona 20 taona hatramin'ny 5 taona izany. Adrienne, faly mandray anao zahay mba tianay ho fantatra hoe ahoana ny fomba mety azahoanao izany lesona izany satria araka ny lazainy doela teo azo atao mianatra lesona roa samihafa. Ho sarotra amin'ny tanora tahaka anareo ve ny azahoana izany lesona izany mba tantaro aminay hoe fanandramanao anaty fotoana fohy? Saotra betsaka amin'ny fanontaniana, tena tsy sarotra tokoa satria izaho manokana aloha dia sady mianatra nyity lesony tanora zokiny ity no mianatra ny lesony lehibe. Ka ankehitriny dia manentana ireo tanora 9 ka hatramin'ny 17 taona mitovy amiko mba hanokana vola ary hanjifa n'ity lesony ity. Tena mahaliana dia mahaliana tokoa ity lesony ity. Misy toko sy andininy efa hita ao amin'ny baiboly efa re matetika ohatra fa tsy mazava ilay izy raha tsy efa hita ny famakafakana sy ny fanazavana ao anatin'izany lesony izany. Ka noho izany dia manentana ireo tanora zokiny mitovy amiko manokana vola dia n'izao aza miandry ny volana fahatelo anatin'ny 3 volana izay vao mitady vola fa amin'ny voalohany dia efa manaova boatin-drakatra manili vola tsy kelikely fa tena mahasoanao ty lesony ity. Ka aza misalasala ary manangona vola dia n'izao mivonona mba hivatsy an'ity lesony tanora zokina sakafom-panahy atsika ity. Mahafinaritra ny fanandraman'ireo tanora manoloana izao lesona vaovao izao fa ankehitriny tsika andeha indray hijery manahoana indray ny endrika fomba fianaran'izy ireo an'io lesona io na hoe ny fomba famerenana zareo an'io lesona io rehefa any am-piangonana izy. Ndao faly miarabantsika tanora zokiny tonga soa eto amin'ity famerenandesontsika ity lesony CQ na inverse izay efa nanantsika amidika teny gasy ihany koa no iarahantsika mamerina amin'ity androany ity. Herinandro fahafirintsika androany, herinandro fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe vavaka herin'ny mampianatra. Raha jerentsika moa zany ny 3 volana izay diavintsika amin'ity mandritry ty 3 volana ity moa zany dia mitondra lohateny hoe ireo fototra iorenan'ny mampianatra. Tiako foana moa ny mampiasa ilay teny vahiny rehefa tonga amin'izao famerenandesony izao amin'ny hoe mampianatra. Inona moa izay amin'ny teny anglisy moa zany izy hoe discipleship. Disciple raha ohatra ka hoe ataontsika amin'ny teny frantsay izy amin'izay fotoana izay. Vavaka herin'ny mampianatra. Izay no diniantsika amin'ity herinandro fahatelo ity. Raha anontanitsika inona moa ny atao hoe vavaka? Fangatahana, ataka izay ataontsika amin'Andriamanitra, firesahana amin'Andriamanitra ary
izay vavaka izay dia anisan'ny hery anankiray ilaintsika raha teo mpianatra tokoa isika. Mpianatra isika, mpianatra iza moa isika, mpianatra Kristy isika, ary misy tanjona izay ampitain'i Kristy amintsika mba hahatonga antsika ihany koa ho mpampianatra amin'ny fotoana anankiray, hitariantsika mpianatra misimisy kokoa izay anantona an'i Kristy. Misy ny teny fototra izay voalaza ao amin'ny Luka 1:12 ka hatramin'ny 7:10 izay angatahako manokana ranabavy Adrienne hitondra antsika ho amin'ny fanazavana amin'ny fiteny manokana angamba raha izay no azo lazaina. Ahoana mety ho fahazahoany ranabavy Adrienne izay voalaza ao amin'ny Luka izay, Luka 1:12 ka hatramin'ny 7:10. Amin'ny fomba fiteninao manokana no tianay anazavanao an'izay raha azo atao. Ao amin'io toko sy andininy voalaza io dia hitantsika atao fa nangataka ny Jesosy ireo mpianatra mba ho ampianary ny vavaka. Dia tao anatin'izay dia nampianaran'i Jesosy hoe rehefa hivavaka dia mila miantso ny ray izany an-danitra aloha, manamasina ny anarany, mangataka mba tsy tratra ny fakapanahy eo amin'ny fiainana. Dia ny tena nanamarika anahy tao anatin'io toko sy andininy io dia ny hoe na ny olombelona arany raha ohatra hitakianao zavatra ray, raha hoe mitaky zavatra ray amin'ny olombelona ianao ka tena maharitra amin'izany dia mety amin'ny valy-mahafapo anao ihany ny olombelona. Ka maika fa Jesosy izay raintsika any an-danitra ve dia tsy amin'ny valiny tsara ho antsika rehefa manohy mangataka mandondona sy mikatsaka anazy hatrany hatrany isika. Sady manamafy makasika an'lesontsika ihany koa moa zany no mianatra azy isika. Misy ny fizarana anankivalo isaka mianatra ity leson'ity isika izay nazavainy ranabavy Adrienne izay zany zao le hoe soraty. Sady manentana antsika hatrany zany rehefa ny tokantranosika mianatra ny lesona isika mba hanana izay fotoana manokana andiniantsika, anazavantsika amin'ny fomba fitentsika manokana ny fahazahoantsika ilay teny soratra masina. Ny fizarana manaraka dia mahakasika ny hoe saintsaino. Resaka vavaka no diniantsika mandritra ity herinandro ity, ary ny lesona raha tao amin'ny fampidirana dia laza tamintsika fa misy fahefana izay natolotry Kristy antsika mba hahafahantsika manana izay fahasahiana izay angataka vavaka. Raha jerentsika ilay toko sy andininy teo dia izay mihitsy ny voalaza hoe misy rehefa misisika isika ny angataka hatrany dia tsy maintsy ilefitra ihany io olo io ny farany. Na Kristy aza dia nilaza an'izay. Raha izay no andikako azy manokana amin'ny fomba fiteniko. Dia asaiko manokana indray ary ranabavy Ania ampisaintsaina antsika mahakasika izay fizarana saintsaino izay. Ie, voalaza ato amin'ny fizarana saintsaino ny mikasika ny fanoharana izay nataon'i Jesosy momba ilay sakaiza nangataka mofo tamin'ny sasakalina. Voalazan'ny fizarana saintsaino zany ato amin'ny lesona fa ilaintsika ny manao tahaka an'io sakaiza io, izany hoe tsy mihafahafa, tsy mitandroenatra hoy ny Baiboly rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra zany dia atao tahaka ny mangataka zavatra amin'ny sakaiza, izany hoe tsy mihafahafa ianao fa mitsotra ny zavatra ilainao ary tsy mitandroenatra, izany hoe ao ilay fikirizana zany. Ny ao anatin'ny lesona mantsy ny ao anatin'ny toko sy andininy ilay Luka 1:10 io dia hoe tena nikiry ilay olona, tsy niala mihitsy izy raha tsy azony ny zavatra izay nilainy. Tahaka izay koa isika rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia aoka mba tsy hafahafa fa hitsotra arak'izay zavatra ilaintsika. Voalazan'ny ranabavy Ania izay mihitsy ilay izy, na isika tanora na zazakely na olon-dehibe dia afaka mangataka vavaka avokoa. Nipetraka nefa fanontaniana fa nahoana ary zany reto mpianatra no nanontany an'i Jesosy hoe ahoana marina moa zany tokony atao rehefa mivavaka. Ary ny lesontsika dia manambara ihany koa teny grika anankiray hoe philo, izay midika hoe sakaiza na namana akaiky ny fo. Ary mazava ho azy raha misy namako anankiray izay mangataka zavatra amiko, tsy handeha izy akory hangataka zavatra izay fantany fa tsy azoko tanterahana, sa tsy izay? Tsy maintsy zavatra azoko tanterahana no angatahany amiko, ary izaho ihany koa tsy hanao zavatra izay tsy azoko tanterahana aminy ho valin'izay zavatra izay fangatahana izay ataony izay. Dia torak'izay ihany koa ilay hoe tsika mivavaka amin'Andriamanitra zany, raha tsy misy aloha ilay fifankazarantsika amin'Andriamanitra amin'ny tsitoa dia tsy ho tanteraka mihitsy zany ilay fangatahantsika amin'izay fotoana izay. Tonga amin'ny fizarantsika hoe aza vao. Dia aoka zava-tsara amintsika zany fa
tsy zay rehetra angatahntsika kory dia tsy maintsy ho tanteraka avokoa fa araka ny hitsambikina avy hatrany ao amin'ny hoe alalino izay angatahako any rahaladoela amakiny ao amin'ny jaona voalohany toko fadimy andininy fa 7 sy 5 jaona voalohany toko fadimy andininy fa 7 sy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao ny fahasahinana anantsika eo anatrehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary fantatsika fa miaino antsika izy, na inona angatahntsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahntsika aminy. Izay indrindra le toko sy andininy, tsy izay sitrapontsika zany ny tian'Andriamanitra ho tanterahana, fa ny sitrapony aloha voalohany indrindra. Tsy isika zany no andeha angataka arak'izay tediavintsika fotsiny. Ka hoe mila fiarakodia Andriamanitra, mila tranobe, mila harembe, lasa ny sitrapontsika. Iza moa tsy dia mba hanana an'izany zavatra izany raha mbola olombelona ihany. Fa mazava araka voalazan'ny jaona voalohany teo zany fa raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Zay le tena fanalahidiny ilay hoe ao anatin'ilay vavaka tokony ho tonontsika mandrakariva zany, ka na mifankazatra tohinona isika amin'ilay tsy to amin'Andriamanitra dia ilayntsika mahafantatra ny sitrapony. Tsy ho fantatsika mazava ho azy ny sitrapony raha tsy fanifakazatra taminy isika. Andeha ary hiditra amin'ny fizarana manaraka tsika ampifandraiso amin'i Jesosy. Asaiko manoka ny ranabavy Adonia.
itratolotsy zay soty raisoanao ty tena pity anoposianao zay sitraka verifoko iderany anaranao raitsito famendrika sy tsaraiana itratolotsy zay soty raisoanao ty tena pity anoposianao zay sitraka Izako ity Jesu Dio tsilohirany dini tamtano tsusulafaka yeti karatu mariasi yanao yantsuwe avi anure mivere na omudi elifuku idera nyanara naura situ famendrika si tsaraiana itratuluchu tesotira iswanao titena piti panomposianao zay sitraka disaka izako ity Jesu Dio tsilohireny dini tano tsusulafakanyeti karatomaniasi yanao yantso hoe avy aniore miverena omody elifuku iderany anaranao raitsito famendrika sy tsaraiana itratolotro zay soty raisoanao ty tena pity anomposianao zay sitraka elifuku iderany anaranao raitsito famendrika sy tsaraiana itratolotro zay soty raisoanao ty tena pity anomposianao zay sitraka anomposianao zay sitraka anomposianao zay sitraka
avia aoka isika ioboan'i Jehova, aoka isika anao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka anao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika, fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Iara ivavaka isika. Andriamanitra ray izay ny an-danitra ambony io, mankalaza anao izahay satria nomenao tombotsoa ho tafaraka amin'izao andro masin'ny sabata izao, tafavory eo anivon'ny tokantrano misy anay tsirairay avy, tafavory ihany koa eto amin'izao toerana izao. Irinay Andriamanitra raha idera sy ankalaza anao eto izahay, ho atrehanao ny fiainanay isa-tokantrano ary aoka Tompo Andriamanitra io. Ny fanahy masinao no ikasika anay rehetra, ka atonga anay rehetra ho voaova ny fahasoavan'i Jesosy zanakao. Ka izao fotoana izao dia fotoana anomana ny fosiny fisainanay hiaona aminao amin'ny fiavian'ny zanakao be voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika mahatratra izao sabata maraina izao. Isaorantsika Andriamanitra fa mbola afaka manatanteraka fanompoam-pivavahana isika amin'ny dia sabata ity. Koa amin'ny anarany distrika Soamanandrariny ary no anolorana ny arahaba ho atsika tsirairay avy manaraka ity fanompoam-pivavahana ity. Miaraba atsika rehetra, mirary soa atsika rehetra, fiadanan'Andriamanitra ne no omba atsika tsirairay avy mandritra ity sabata ity.
Zao dia maki ny tenin'Andriamanitra sika koa dia manasanao anokatra ny baibolinao ary hijery ao amin'ny Salamo 8:100 andininy 5:100 sy ao amin'ny Genesisy 2:2 ka hatramin'ny 7 ovakitsika misesy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 8:100 andininy 5:100 fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ary eo amin'ny Genesisy 2:2 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy, ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano nirainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia tonga anao ho firenena lehibe aho sady hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao. Ary ho fitahina tokoa ianao, ary hitahy izay manisy soa anao aho, fa anozona izay manozona anao, ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Zao tsika dia hiaraka andohalika hivavaka. Ry Andriamanitra tsara indrindra sy masina zay ny an-danitra, manandratra ny vavaka eo anatrehany seza fiandriananao zay amin'izao maraina izao. Manolotra anao ny voninahitra, manolotra anao ny dera laza satria anao lay Andriamanitra tsy to, ianao lay Andriamanitra mpahary anay, tompon'izao rehetra zao. Manandratra vavaka ny tenako tompo, maloto molotra ihany ka mangataka ny famoraponao mba amelanao ny eloko ka mba ho tonga eo amin'ny seza fiandriananao zany vavaka voasandratra izany. Manolotra ny fisaorana anao ary zay tompo, no ny sosy ny fitantananao anay mandrakariva nandritry ny enemaniny. Sotra raha eo no ny famindraponao, sotra no ny fikarakaranao anay, sotra no ny fiarovanao anay tamin'ny loza sy ny atambo maro samihafa ka toditsoa amin'izao sabata izao zahay. Iny iray malalo, lehibe tokoa ny famindrapo sy ny fitiavanao anay, ka izany no isaoranay mandrakarivanao. Ty marainty zay tompo dia manatona anao amin'ny fo maloto, manatona anao ary hibebahanay sy fonanay anatrehanao tompo ireo fahalemena zay mpahazo anay, ireo ota zay nataonay nandritry ny enemaniny, fony zay tompo ary mangata-pamelana aminao. Irinay mba anasanao anay amin'izao sabata izao, irinay mba anomezanao anay ny fitahian'ny famelan-keloka ka mba ho vita fihavanana aminao zay ray malala. Tompo tsara mivavaka manokana aminao zay amin'ny fiainam-panahinay. Malemy izahay indraindray, koa mangataka ny herinao, amboary izahay tompo, meo ny hery izahay, afahanay manohitra ny ratsy rehetra. Mangataka ny amoraponao zay tompo mba hamola volanao ny toetranay mba fanaraka amin'ny anao. Mangataka manokana aminao koa zay tompo, ny amin'ny fiangonanao, ny amin'ny membre tsirairay, ny olona rehetra zay miaino izao fandarana izao. Tompo tsara mangataka ny tananao mahery mba hisakambina anay tsirairay avy, hiaro anay, androtsaka ny fitahinao anay amin'izao sabata izao. Ka mao sabata feno fifaliana, andraisanay ny fitahina, ary indrindrindrindra andraisanay ny hery ara-panavany aminao zao sabata zao ka hitondra fanavaozam-panao anay tsirairay avy. Vavaka manokana zay tompo ho an'ny fanabeazana. Eny maro ny zavatra ratsy mifomaofo amin'izao fiainana izao, izay manelingely anay, hiala amin'ny fijerinay eo aminao tompo malalo, nefa ianao izay nametraka izany sampana izany no angatamanay manokana mba hitahy izany manokana, mba tonga izany sampana fanabeazana izany mba havita ny asany ary atonga ny olonao hatrany amin'ny lehibe izany ka hatrany amin'ny ankizy kely mba olombanina,
mba olona matahotra ny anaranao ary indrindraindrindra hovonina indrindraindrindra amin'ny fitsanananao dia apetraka ampelantananao tompo ny fotoanan'io miangavy sy mangataka izay mba ho tantaninao izany ka tonga anay anana fanavoazam-panahy indray ao amin'ny fiainanay dia izany vavaka izany no irinay sangatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana isika izay amerenantsika ny ampahafolony sy ny fanatitra. Koa dia manomana antsika mba hiomana ao amin'izany famerenana ampahafolony sy fanatitra izany ary mialoha izany ihany koa dia manasa antsika mba hivavaka mangina. Eny ary ankehitriny tsika dia tsara ny misaotra an'Andriamanitra no ireo fitahiny izay nomeny antsika nandritra n'iny enemana indray tratr'izao sabata izao narovany tamin'ireo aretina loza maro samihafa tsika ary mbola velonaina indray amin'ity sabata anio ity. Tsaro fa irin'Andriamanitra mandrakariva ny miara-miasa amintsika ary tokony ho reharehantsika izany hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izany. Ny Kortianina voalohany 7:7 dia manambara toy izao ny tenin'ny tompo fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay arisahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Irin'Andriamanitra tokoa isika raha ho mpiara-miasa aminy. Tadidio tsara fa reto amin'ity tany fandalovana ity ny mpiara-miasa ny mpampiasa dia sombony ihany no omeny atsika eo amin'ireo tombony eo amin'izany orinasa na asa toeram-piasana izay iasantsika izany. Kanefa Andriamanitra dia maniry atsika tena mpiara-miasa aminy ary ny ohabolana 7:7 dia manambara toy izao hoe zay miantra amin'ny malahelo dia mampisambotra an'i Jehova ary zay rehetra nomeny dia onerany kosa. Koa amin'izao fotoana atao hoe fibohana zao ary sika dia ilaina mandrakarivotsika mitsinjo ny mpiara-monina amintsika ary tadidio fa Andriamanitra dia tsy mba tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeny. Ny 7/10 nomeny ao ampiasaintsika ary mbola ampinto fitahiana ary izany. Ary hoy izy eo amin'ny Malaki 7:10 entonareo fahafolon-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-trano ary an-tranoko ary izaho toetra amin'izany aho Jehova tompo maro raha tsy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra ary ampidinako fitahinana manana ambiampy ho anareo. Koa dia ankehitriny dia manasa antsika hivavaka isika mialohan'ny amerenana izany ampahafolony sy fanatitra izany vosaorana an'Andriamanitra. Hivavaka isika tomponay tsara ny an-danitro ankehitriny dia misaotra anao zahay noho ny fitahina manana ambiampy izay narotsaka taminay indrindra tamin'iny enemana izay diavinay iny. Ankehitriny dia tsapanay izany ary tsapanay tokoa ny fitantanana ny fiainana tsiriavy narovanao tamin'ireo loza maro samihafa izay ary mbola nomenao ihany koa ireo zavatra izay ahafahanay miaina amin'izao fiainana izao na dia ao anatin'ny fahasahiranana ary ny ankabeazan'ny olona amin'izao vanim-potoana izao ka dia isaoranay manokana ianao tompo noho izany fitahiana izany ary mbola mangataka mandrakariva ny tananao maheriny omba ny tsarairay avy amin'ny andro sisa rehetra izay mbola omenao anay ary atoky anao mandrakariva ihany koa ane izahay aminaran'i Jesosy tompo nangatahana izany vavaka izany. Amen. Ankehitriny ary dia hanatanteraka izany famerenany ampahafolony sy fanatitra izany tsika ka misy feokira izay andeha
amin'ny fanatanterahana izany. Ankehitriny aritsika dia hanolotra ny fanatitra amin'ny alalan'ny hira izay hira vavaka izany hira izany ka ataontsika ny hira fa 900. Ovenoi ny antsony mpamonjy soa, ny ampahafolony reto, Bamini fanatitra antsitrako, ho ao an-tempoliny Jeso. Ka tsapao aminy izany aho, dia ho hitanareo toko, andro tsapitainao, dia ho vanona sy tsara ny voa. Amen. Tratra ny sabata rakizy malala. Saotra n'Andriamanitra tsika fa tonga amin'ny fotoana manokana izay natokana ho antsika androany dia nitoriteny. Alohan'izay dia mangataka ny ankizy rehetra akatoerana. Samy mankatoerana daholo vonintsika dia ary alohantsika ataontsika ny hira izay fanaontsika alohan'ny hanoantsika ny tantara. Androany tantara hoentinao amintsika rakizy dia tantarana tovovavy kely anankiray atao hoe Mary John. Vao eny taona monja izy io ao antsika ao zao dia be dia be ny eny taona. Tsangano eny taonan'izay eny taona. Eny taona. Mbola kely izy nefa
nanana faniriana lalina be tao anatin'ny tao. Inona ary le faniriny? Ny faniriny dia te hamaky baiboly ny izy. Dia rehefa te hamaky baiboly izy dia ny toerana misy azy tamin'izany toerana izany dia toerana ambanivohitra kely, lavitry ny sekoly. Kanefany zay ny etaetany. Dia nisy fotoana hoe hisokatra hono ny sekoly teo amin'ny toerana misy azy. Kanefa ny mbola lavidavitra, mbola mandeha 9 kilometra miala eo amin'ny toerana misy andry zareo. Tsy naninona izy, faly be Mary John, fa hianatra izy. Amin'izay izy mahay mamaky teny dia hamaky baiboly. Dia isan'andro fomaraina be izy dia lasa izy mandeha mamonjy ny toeran'io mianatra. Na ina hamaky teny izy dia faly izy fa hamaky baiboly zany. Teo amin'ny toerana nisy aminazy dia nisy ramatoa anankiray izay mpiompy sy mpamboly. Ity ramatoa ity dia nanana baiboly. Ampitsahivina antsika zany rakizy fa tao amin'ny tokantrano nisy an'i Maria dia tsy mba nanana baiboly dada sy neny. Dia isan'andro izy dia makany amin'io ramatoa io mamonjy mamaky baiboly. Dia nanomboka teo izy dia tapa-kevitra. Sao fa napa-kevitra tao anatin'ny tao. Za hanomboka hanangom-bola dia hividy baiboly. Nanomboka teo izy dia niasa mafy. Namboly legioma izy na nisy fiompiana tantely koa nataony da nazahoany vola nanao ba. Hitanareo le manao satroka ba kely, manao bakiraro kely dia namidiny. Dia nahazo vola izy. Taony Marie John no nanomboka nanao an'izay fanangonana vola izay. Kanefa ndrakizy taona koa izy vao feno le vola. Zany hoe feno 4 taona zany izy vao azo ny vola, 12 taona. Rehefa azo le vola dia zao resaka tamin'ny dada sy neny izy. Dado, neny feniko le vola dia aleo andeha amin'izay vidy baiboly. Amin'ny toerana misy anazy mbola lavidavitra amin'ny toerana misy anazy koa no fividianana baiboly. Nisy rangahy anankiray atao hoe Monsieur Charles. Tsy maninona andeha eny arosy dada. Ny toerana nefany matahotra fa tsy nahasakana ny Marie John nandeha zany. Miala maraina tao an-trano, ariva vao tonga any amin'ny Monsieur Charles. Rehefa tonga tany izy dia nandondona. O tompoko, hitady amin'ny Monsieur Charles azafady. Fa izy ianao, Mary John ny anarako, hividy baiboly malahelo amin'ny laza aminao. Ozy Monsieur Charles fa lany ny baiboly tsikato. Ato zao efa komandin'olona anankiray sisa ny ato. Eny tsy maninona, ao fa omeko anao le izy. Faly ako zany izy. Rehefa tena faly izy dia azo ny any le baiboly. Nofihiny le baiboly. Ary niverina nody izy. Andiangakaingana nody. Rehefa tonga tany an-trano dia manao fotoana mihitsy i Mary John isan'andro mamaky izany baiboly izany. Isan'andro tsy adinony mihitsy ny mamaky baiboly. Ny tombo ny fitiavany an' Jesosy, ny tombo ny fahamarinana azony. Ho antsika rakizy mijanona treo ny tantara fa hitodika amintsika tsirairay firy amintsika reny mba manana zany etaety zany hoe hamaky baiboly isan'andro. Dia tokony hanokana fotoana isika handray izay baiboly izay. Ndeha ovakitsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny Salamo 8:100, 5:5.
aitsika tsenjery zay o salamo 7:100 andininy 5:100 vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Io baiboly io zany rakizy de fanilo anazava ny lalantsika. Ny faniriko androany ny ankizy tsirairay avy de anokana fotoana amakina izany baiboly zany isan'andro. Izy mba manana zany etaeta zany atsangano ny tanana hitan'i Jesosy ny tanan'ny ankizy tsirairay manana etaeta manana fanirina amaky baiboly. Indrindra de zao ny tsarovy zao tsika ao anatin'le taona le andro fiboana. Raha tsy mavita manao lecture tsika na manao vakiteny zay nalefa mpampianatra any an-trano de ato anatin'ity de efa misy vakiteny tsara be andraisana lesona fanilo ny tongotritsika. De satria nanangatanantsika teo hoe manokana fotoana isan'andro zay amakina ny tenin'Andriamanitra. De ny engane ka ny ankizy tsirairay avy manomboka androany de anatanteraka izay fikasana izay fanapahan-kevitra ndraisiny androany zay fa andray ny baiboly mamaky ny baiboly isan'andro. De misaotra tsika rehetra rakizy ny ainy ny tantaratsika de iara itsangantsika ivavaka hoentsika mbavaka izany. Iaraka ivavaka sika. Jesosy malalo misaotra anao fa tsara fana taminay ianao. Ary taio zay mba hianatra ny teninao foana, taio mba azoto hianatra ny baiboly sy azoto ivavaka zahay. Taio Andriamanitra mba ampinao zahay mba hiandamina fotoana makiny izany. Izany ny angatahako sy iriko anaratsin'i Jesosy. Amen. Mialoha indrindra ary ny andrenesantsika ny afatra avy amin'Andriamanitra izay mampitondrainy ny mpanompony dia ho asaintsika ny antoko-pihira feo famonjena Ambomahintsy mba hanao tanteraka hira fiterana iray mitondra lohateny hoe fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika. Fa tsara ny mihira An'Andriamanitsika eny mendrika ny fiderana fampatsara ny mihira ho an'Andriamanitsika eny
misaotra an'Andriamanitra isika ary ava-malala raha nomeny atsika izao andro manokana izao, andro ny sabata izay eo amin'ny fiangonana dia manokana satria entina mankalaza ny fanabeazana izay hoentintsika mamolavola sy mikolokolo ireo taranaka varamandimby. Miaraba ireo tompon'andraikitra rehetra mitantana izany sampana izany na eo amin'ny fiangonana izany na koa eo amin'ny sehatra maneran-tany na ihany koa eo anivon'ny federasiona misy atsika. Miaraba antsika mpiaino izay manatrika izao fotoam-pivavahana izao ary andeha isika iroso eo amin'ny lohahevitra izay rahana midinika androany, lohahevitra mikasika indrindra ny fanabeazana kanefa mahakasika lehibe indrindra ny andraikitra tolotr'Andriamanitra omenanao. Andeha hiaraka andinika izany lohahevitra hoe ny andraikitra atolotr'Andriamanitra izany ianao sy za mandritra izao fotoana foy izao. Mialoha izany dia andeha isika hiara hivavaka. Andriamanitro misaotra satria afaka anokatra ny teninao izahay. Sokafo ny fosiny fisainanay ary meteza hikasika anay mandrakariva mba hahatonga anay rehetra hizotra araka ny lalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Araka ny teny teo ry ava-malala dia mikasika ny fanabeazana no lohahevitra lehibe indrindra horesahana mandritra ity sabata ity. Kanefa androany na amin'izao fotoana iarahantsika izao dia ny andraikitro no horesahantsika eto. Ka mialoha sy ny fomba hahafahantsika maninika izany dia tiako raha eo amin'ny tapany voalohany sika hijery sy amakafahaka ny amin'ilay antsoina hoe inona moa no atao hoe fanabeazana. Eo amin'ny tapany faharoa sika dia hijery izay andraikitra izay, inona no andraikitro sy ny andraikitrao eo amin'izany sehatra iantsoan'Andriamanitra antsika izany. Ary amin'ny farany dia hijery sika ny hoe inona no andraikitr'Andriamanitra na inona no ampanantenain'Andriamanitra asianao eo amin'ny fanatanterahana izany andraikitra izany. Andeha hojerevantsika raha ilay tapany voalohany dia ny hoe fanabeazana izany. Rehefa miresaka ny fanabeazana isika matetika na eo amin'ny sehatra ara-pirenena na eo amin'ny sehatra ny fiangonana na ihany koa na eo amin'ny fiarahamonina aza dia veritsika mandrakariva fa ny fanabeazana dia fampitana fahalalana. Izany hoe ajanontsika eo amin'ny sehatra ny sekoly ny fanabeazana. Rehefa zahana sy zoina nefa ny teny malagasy indrindrindrindra izay ananantsika, ny fanabeazana dia miainga amin'ny fototeny hoe be. Ny be dia teny fohy satria tsy ahitana fa tsy litera roa fotsiny ihany dia ny B sy ny E izany. Ny be izay teny fohy io dia mahadika zavatra maro eo amin'ny maha-olona ny olona. Mifanohitra amin'ny kely izy, mifanohitra amin'ny bitika izy, mifanohitra amin'ny vitsy ny be. Zany hoe raha ny be zany no resahana dia miresaka alebiazana, hamarona, eny koa mety koa fitatasika ny zavatra izany. Inona no tiana ambaran'ny fanabeazana raha izany? Ny fanabeazana dia matetika no isaintsainantsika rehetra fa fanalana ny olona eo amin'ny dingana anankiray, avy amin'ny vitsy mba ho maro, kely mba ho lehibe, na koa hoe bitika ho tonga vaventy. Ny fanabeazana nefa dia tsy mijanona eo. Ny fanabeazana dia dingana anankiray entina manolokolo ny zaza ho tonga lehibe. Ny fanabeazana dia tsy mahakasika isa fotsiny, tsy mahakasika toetra fotsiny, tsy mahakasika ihany koa fahamarona fotsiny, ary tsy mijanona ho fampitapahalalana fotsiny. Fa ny fanabeazana dia mahasahana fivelarana ny maha-olona ray manontolo araka ity fanambarana ambaran'ny soratra masina ity. Ao amin'ny Lioka 2:2-5 dia izao ny fanambarana ataon'ny evanjelistra Lioka raha nanoratra ny filazantsarany izy. Izao ny fanambarana: i Jesosy dia nitombo saina sy tena ary mandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Raha raisitsika sy dinihana dia izao: ny zaza
dia ny tompo saina sy tena ary nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Raha hiteniny amin'ny fanabeazana izany sika dia izao: mahakasika ny mahaolona ray manontolo no ambarany fanabeazana. Ary ty fanambarana ao amin'ny Lioka 2:2-5 ty dia ampiasain'ireo mpanoratra ilazany ny atao hoe fanabeazana marina, mahasahana ny lafiny maha-olombelona rehetra. Mitombo fahendrena, mitombo taona, mandroso fity eo amin'Andriamanitra sy eo amin'ny olona. Zany hoe mahakasika ny vatana, ny saina, ny ara-piarahamonina, indrindraindrindra ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha tsy feno izay efatra izay dia tsy feno ny fanabeazana. Rehefa malala ny fanabeazana dia mahakasika lalindalina kokoa noho ny fahazarantsika mijery azy. Mahakasika ny lalindalina kokoa satria rehefa miresaka fifandraisana amin'Andriamanitra ianao dia milaza ny amin'ny famonjena izany, milaza ny amin'ny fivelaran'ny mahaolona izany, milaza ny amin'ny fanovan'Andriamanitra ny olona izany. Rehefa miresaka fifandraisana fity ao anatrehan'ny olona ianao dia mikasika sy mitendry ny mahaolona ny olona ara-piarahamonina izany. Ny kristianina anankiray na ny olona anankiray nahazo fanabeazana izany dia lazain'Andriamanitra mazava tsara fa mitombo tena, mitombo saina, mitombo fity eo amin'Andriamanitra, zany hoe misy fifandraisana amin'Andriamanitra, ary mitombo fity eo amin'ny olona. Tsara laza eo amin'ny manodidina azy. Rehefa malala izany fanambarana izany dia tian'Andriamanitra hitarihana ny sain'ny maha-olombelona rehetra. Tsy mijanona eo amin'ilay hoe famonjena fotsiny, fa mahakasika ihany koa ny fanamboarana izay ataon'Andriamanitra. Ary ity no zavatra sarobidy indrindra ao anatin'ny fanabeazana, dia ny taona ny saina sy ny fo ary ny eritreritry ny olona rehetra ahatsapa fa misy mbola ambony ny zavatra hita maso tsy maintsy ho tratrariny olombelona anankiray. Ry havana, mety anontany teny ianao manao hoe inona no andraikitro amin'izany, na inona no tokony ho tanterahako amin'izany, ahoana no ahafahako manatanteraka izany? Andriamanitra dia tsy mba manome antsika zavatra tsy fohifohy na manafina amintsika ny zavatra tiany ho fantatra, fa ny vakiteny izay efa noraisintsika teo amin'ny Genesis 2:12 rehefa vakitsika eo amin'ny 9:9 ka ny tapany farany dia mazava ny fanambaran'Andriamanitra. Hoy ny fanambarana: ary aminao no hitahina ny firenena rehetra. Ao anatin'ity fanabeazana ity zany ry hava-malala dia atsoin'Andriamanitra aho, atsoin'Andriamanitra ianao, atsoin'Andriamanitra isika rehetra izay efa noatsoina, izay rehetra efa mahafantatra fa manana anjaikitra ianao dia nitondra ny fitahiana ho an'ny olombelona rehetra. Mety hiteny amiko ianao manao hoe azo heverina ve izany fitahiana ho an'ny olona rehetra izany? Ry havana, mety ny tsy fahafantaranao ny dikateny matetika ny mety manimba ny sainao. Tsy amofy ny teny fototra isika na ny Hebreo izany, na amofy ny dikateny izay misy maneran-tany, ny teny Anglisy, ny teny Frantsay, fa ny teny Malagasy dia ampy ahafahantsika mianakavy mahalala ny tian'Andriamanitra ho ataonao. Andeha ho zao antsika tokoa ilay teny hoe fitahiana. Inona tokoa moa no ambaran'izany hoe fitahiana izany? Amin'ny ankapobeny ny olona rehetra dia milaza fa ny fitahiana dia rarahan'Andriamanitra izany, rarahan'ireo zavatra tsy tamaso izany. Tsy ary hava-malala. Andriamanitra dia miteny amintsika rehetra fa ny fitahiana dia rarahako sy rarahanao. Ny dikateny fitahiana rehefa adiadiana amin'ny mahateny malagasy azy dia midika hoe fanampiana. Ka rehefa miteny ianao hoe mita dia manambara izany fa manampy. Ka raha milaza amiko sy aminao Andriamanitra fa aminao no hitahiana ny firenena rehetra
dia miteny aminao Andriamanitra manao hoe aminao no anampiana ny olona rehetra. Anampy olona rehetra amin'inona ary? Eo ny fanontaniana mipetraka aminao. Ny valiny dia tsotra ihany. Anampy ny olona hahita fa misy famonjena tokony hotratrarina izy ireo. Anampy ny olona hahafantatra fa misy fanavozana iran'Andriamanitra atolotra azy ireo. Rehefa malala, mety hiteny amiko ianao manao hoe sarotra izany. Dia hoy ato aminao tamin'ny voalohany, Andriamanitra rehefa manolotra andraikitra dia manome fampanantenana ihany koa. Ary manome vahaolana izy ny amin'izany zavatra izany. Dia ovakitsika ny fanambarana ao amin'ilay Genesis 2:20 teo. Ka ny 2 no ovakitsika rehetra. Izao ny fanambaran'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Nataony tamin'ny Abrahama kanefa akasika anao ihany koa. Hoy izy, ataoko firenena lehibe ianao. Hitahy anao aho ka hampalaza ny anaranao. Ary anjary ho fitahiana ao amin'ny hafa ianao. Mazava ny fanambaran'Andriamanitra ry havana. Raha manosika anao ho fitahiana ho an'ny olona izy, dia lazainy mieloha fa izy no anao firenena lehibe. Nataony tamin'ny Abrahama izany, ary mbola ho ataony ho amin'izay rehetra taranaky Abrahama. Firenena lehibe. Tamin'ny fotoana nandraisan'ny Abrahama an'io teny io dia tsy nanana izy natamingan'olona anankiray izy tarana. Ary Abrahama dia sahirana vao nahazo zaza. Kanefa rehefa vakitsika ny tantara, rehefa jerevantsika ny zava-misy iainana amin'izao vaninandro izao, ny 720 isanjaton'ny mponina maneran-tany dia taranaky Abrahama avy amin'ny Ismael. Ny 330 isanjaton'ny mponina maneran-tany dia taranaky Abrahama amin'ny alalan'ny finoana ny Jesosy Kristy Tompo. Nataon'Andriamanitra izany taminy. Ataoko malaza ny anaranao. Fantatra izany Abrahama izany. Na Ibrahima hoy izy zareo amin'ny rahavavy Silamo. Fantatra izany. Ary ny farany tenenin'Andriamanitra dia ity, anjary ho fitahiana ianao. Satria nitahy an'i Abrahama Andriamanitra dia tonga fitahiana ho an'ny hafa izy. Rehefa malala, ianao koa, izaho koa, isika rehetra dia ampanantenan'Andriamanitra ny fitahiana. Hitahy anao anao firenena lehibe aho i Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy mahay mandainga. Ary tsy ho hain'Andriamanitra noviana ny andainga aminao. Koa eo amin'ity resaka fanabeazana ity, dia andeo isika ho fanampiana ny hafa ahalala n'Andriamanitra. Ahafantatra fa misy famonjena eo amin'Andriamanitra. Notanterahany Abrahama izany teo amin'ny fiainany. Teo amin'ny lalana rehetra izay nandehanany Abrahama dia nanaovany altara ho an'Andriamanitra. Netiny nanaparitaka tamin'ireo manodidina azy fa misy Andriamanitra tokony hivavahany olona rehetra. Misy Andriamanitra tokony ho akatoaviny olona rehetra. Andriamanitra dia miantso atsika, mitaona atsika ho tonga ho amin'izany toerana ho fitahianany olona rehetra izany. Tahaka ny Abrahama izay nantsoiny hitondra sy aneho azy teo amin'ny toerana rehetra izay nalehany. Nanangana ny altara ho azy izany. Nanangana ny toerana izany ahafahan'ny olona izay mifanerasera taminy ahita ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra, rehefa malala, izaho sy ianao, dia antsoin'Andriamanitra mba ho fanampiana ny hafa ahafantatra ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Izaho sy ianao dia antsoin'Andriamanitra hitondra fanabeazana ahalehibe ny olona anankiray hivelatra amin'ny lafim-piainana ray manontolo, hitoetra eo amin'Andriamanitra. Eny hoe ity fanambarana farany izay ambarako amintsika ity, nalaina tao amin'ny boky anankiray antsoina hoe Patriarika sy Mpaminany, pejy 410 ny paragrafy 13. I Abrahama izay antsoina hoe sakaizan'Andriamanitra dia nametraka ohatra lehibe ho atsika. Mbola maro isika kristianina misalasala. Mbola maro isika mpino misalasala. Fa isika no tian'Andriamanitra hitondra ny fanabeazana marina eo amin'ny fiarahamonina. Ny fanabeazana izay mampivelatra
ny tena ny saina ny fifandraisana amin'ny olona ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fanabeazana izay mampafantatra ny olona fa misy ny famonjena, misy ny fanavozana ataon'Andriamanitra sy ny fanamboarana ataon'Andriamanitra. Fanabeazana izay manome fampanantenana ny olona rehetra. Fa izao, raha sendra misy aza ny zava-tsarotra dia eo anilan'ny mandrakarivan'Andriamanitra. Ry awa-malala, tiako aririn'Andriamanitra raha miara-miasa aminy ianao, hitahy ny firenena rehetra, anampy ny firenena rehetra eo akaikinao mba halala izany Andriamanitra izany. Ny tompony hitahy sy aro anao mandrakariva. Andeha hanondrika alohantsika isika hivavaka. Misaotra anao Andriamanitra satria nomenao anay izay fotoana izay, nahafahanay nafantatra fa zava-dehibe aminao ny antsoina hoe fanabeazana, ary atsonao izay zanak'olombelona hanabe ny taranakay mba afantatra fa tia anay ianao, mba afantatra fa te hanova ny fiainanay ianao, ary afantatra fa manomana toerana tsara lavitra ho anay ianao. Ny fanirianay izay rehetra niaraka teto androany dia hitodika bebe kokoa amin'izany fikolokoloana sy fikarakarana ny taranakay izany, mba ho fitahiana tokoa ho an'ny olombelona rehetra izay. Amen. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay afatra lehibe sahaza ho antsika tsirairay avy izay nampitondrainy ny mpanompony teo. Hofeny izany ary dia andeha ho ataontsika ilay laharan-kira 470 meteza rayo. Fuakurayo,
raiso ny tsodrano hitay anareo anie Jehova ka hiaro anareo, anandratra ny aminareo anie Jehova ka amindra fo aminareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehova ka anome anareo fiadanana miaraka aminy, mandiana amin'ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Oh
Anisan'ny tombotsoa manokana ry havana malala no nandraisantsika fitahina tamin'ity sabata ity. Fitahina zay anisan'ny nandraisana hery lehibe tamin'ireo zay nanome ny afatra nanomboka tamin'ny maraina eo amin'ny sabata ny sekoly sabata ny fotoam-pivavahana dia isaoran'Andriamanitra fa tontosa izany amin'ity androany ity. Dia raha laza voninahitra no asandratsika malay-pahary satria Andriamanitra tsara nanolotra ny mendrika indrindra ho antsika ity Andriamanitra ity. Amin'izao fotoana izao dia ifarana ny fotoana fa tsara ny mampatsiahy fa ny distrikan'ny Soamanandraro niaraka tamintsika tamin'ity tapany maraina ity izay nanaovany ezaka maro ka nanana tontosany reny adidy maro samihafa ireny niaraka tamin'ny teknisiana ihany koa moa dia anehoana fankasitrahana omba kopakopa-tanana ireny adidy sy andraikitra izay nosan'izy ireny. Amin'ny tapany faharoa amin'ny folakandro isika dia hiditra amin'ny roa sasany, izany hoe ny sampana fanabiazana, ny departemanta fanabiazana no mikarakara an'ity tontolo andro ity. Fa ny distrikany Andraisoro kosa no hiaraka amintsika amin'izany ka dia inona fa izany fitahina izany no tian'Andriamanitra harafitra ihany koa eo amin'ny fiainantsika amin'ity tapany hariva ity. Misy ny fandaminana manokana izay iarahana amin'ny distrikany Andraisoro. Misy ihany koa ireo izay andraisantsika hery sy formation manokana fanatsika fonana ny ezaka tokony ataontsika manoloana n'izany setry ny fanabiazana izany miaraka amin'ny departemanta eto amin'ny fédération na Madagasikara afovoany misahana sy fanabiazana. Izy telo mianada ihany koa moa dia andray anjara mavitrika toy ny mahazatra isaky ny sabata folakandro toy izao ary tsy adinoana ihany koa fa andray ny hery amin'ny anjara brika izay omen'ny sampana fanabiazana eo amin'ny union misy antsika dia andrehan'izany isika amin'ity tapany folakandro ity. Rehefa mifarana moa ny fotoana dia ny pasteur ny distrika ny Andraisoro no anome antsika ny afatra mifanentana indrindra amin'izany rehetra izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana malala no ame ny tombotsoa manokana mandritra ny sabata ho antsika tsiraray avy ka dia ho feno fitahian'Andriamanitra isika. Tsara ihany ny mampatsiahy fa amin'ny herin'ny androany dia isy ny fifadin-kanina izay arahantsika tsiraray avy. Fifadin-kanina izay natao amin'ny endrika manokana, endrika tsy nitovizana tamin'ny fotoana maro lasa satria io fifadin-kanina io dia natokana ho amin'ny ity aretina Covid-19 ity mba andray fandresenana isika amin'ity tontolo misy antsika ity satria mampitebiteby ny toe-javatra rehetra manoloana n'izany zavatra izany. Ka dia inona fa hovonina isika ampandreneso avokoa ny mambon'ny fiangonana rehetra mba andray anjara mavitrika amin'izany asa masina izany. Dia mirary soa mandrakarivo antsika mandritra ny tontolon'ny sabata. Misaotra indrindra tompoko. Rasanay fifaliana mandrakariva ny mitsidika ny tokantranontsika indray amin'izao fotoana izao resaka isika mahakasika ny sampana sekoly sabata. Efa nambara tamintsika fa misy ny lesona vaovao izay natokana ho an'ny tanora zokony amin'ny telovolana faefatra amin'ity taona ity raha sitrapon'Andriamanitra koa anokana fotoana vitsivitsy isika iresahana amin'ny antsipiriany sy lalindalina kokoa mahakasika an'izany vaovao lehibe ho an'ny sampana sekoly sabata izany. Araka ny efa fantatsika dia hivoaka tsy ho ela amin'ny telovolana faefatra izao ny leson'ny tanora zokiny 7 taona hatramin'ny 5 taona. Zao sahady dia azonao ataony manao ny famandriana any amin'ny toeram-pamatsiana rehetra mahazatra anao ny amin'ireny depozitaira ireny izany leson'ny tanora zokiny izany. Manoloana antsika eto ny Choftaine Adonia. Mahakasika izay indrindra Choftaine,
manahoana ny fahitanao ny lesony tanora zokiny vao ivoaka amin'ny ty telo volana faefatra ho avy ity? Sotra tompoko, raha ny fahitako an'ilay lesona vao nitenena aloha hoe misy lesona natokana manokana ho an-tanora zokiny 7 taona ka hatramin'ny 5 taona, dia ohatra ny entana be ny foko hoe ay misy lesona natokana ho amin'ny osikady taona io mety ho zavatra hafa indray, dia ohatra ny faly be aloha no naheno ilay izy, dia rehefa avy eo nahita ny endriny ivelany tao amin'ny tambajotra tseratsera na ity atanako ity koa zao misy, dia jerefa mahafinaritra be, ohatra ny hoe tsy be filiriny na ny endrika ivelany izy ary ohatra hoe boky mateiza zany, dia rehefa somary nijery ny tao anatiny ihany koa dia ohatra ny hoe tena manoro, tena toro lalana mihitsy zany ho antsika eo amin'ny osikady taona io 7 taona ka hatramin'ny 5 taona hoe tena ohatra ny hoe mampite hikaroka zany tsy zatra le tolora potsiny mianatra mamaky fotsiny sy ny sisa amin'ny mahazatra antsika, mety hoe mahazatra antsika, fa tena hoe mikaroka dia ao anatin'ny sokady taonantsika mihitsy izay hoe tia mikaroka izay dia tia mamaly fanontaniana sy ny sisa, dia raha ny endriny aloha tena mahafinaritra be na ny zavatra ao anatiny, ohatra ny hoe mateiza mampite hikaroka foana. Misy namantsika, misy an'izy mianada mianatra an'io lesona tanora zokiny io, angatantsika izy mianada mba hanatona eto izara izany amin'ireo namantsika izay liana te hianatra izany ihany koa. Misy fanontaniana apetrako aminareo mianada, manahoana koa sara ny fianaranareo azy io any an-tokantrano mba azonareo zaraina amin'ireo namantsika izay mijery liana te hianatra io lesona tanora zokiny io koa sara ve? Ny manokana zao dia amin'ny maraina no ianarako azy ity, rehefa vita ny fiambenana maraina dia afaka tonga dia mandray an'ilay lesona, dia tahaka ny fianarana rehetra moa zany dia misy ny fanontaniana atao anatin'ity lesona ity, ohatriny any am-pianarana ihany zany mianatra azy ity, tsotra ilay izy satria efa petrany ato ny taridalana toy ny hoe farito ny teny misongadina, tsy pio ny zavatra manaitra anao manokana, ny hevitra izay misongadina ao anatin'ny lesona, dia ampifandraiso ny hevitra mety mifandray ao anatin'ny lesona. Ankoatra izay ihany koa dia hitako hoe feno izy ity sakafom-panahy ho an'ny tanora zany tsy hoe ho an'ny tanora dia no maivamaivanina fa feno ny hafatra voalaza ato anatin'ny lesona ary voky tsara ny fanahy. Sotra ho an'ny namana anankiray? Ya, ny andray zany amin'ny hariva no ianarako azy, dia tonga dia miaraka amin'ny fianakaviana ray manontolo, dia mahafinaritra be mianatra an'ilay izy satria tsy vitany hoe lesona tsotra ihany ilay izy fa ny toko sy andininy izay ao anatiny dia betsaka koa, ary koa ny fanahy faminaniana izay omeny, ary na tsy manana boky ny fanahy faminaniana ary ianao dia efa tonga dia apetrany ao anatin'ilay lesona mihitsiny ilay andalatsoratra amin'ny fanahy faminaniana dia afaka tonga dia mamaky. Dia ao anatin'izay ihany koa misy toerana malalaka izay ao anatin'ny lesona ahafahana manoratra raha ohatra ka mahafinaritra anao no manoratra ao anatin'ilay lesona, dia tohotry ny mianatra lesona rehetra mihitsy ilay izy misy fampiarana azonao atao ihany koa ary tonga dia efa taritin'ny lesona ianao anatin'ilay fampiarana izay ataonao. Sotra anareo mianada, hitanareo amin'izany ary fa mahaliana ny fianarana ty lesona tanora zokiny ity ka dia manentana anareo zay hianatra sy anana izany lesona tanora zokiny izany. Nisy namana zandritsika anankiray ihany koa nianatra lesony lehibe izy hatramin'izay, rehefa tonga ny fotoana dia lesony lehibe ny anarany, ka ankehitriny nivoaka ty lesona tanora zokiny ity, hianatra izany lesona tanora zokiny izany izy. Ho atsokika eto doela ahoana ny andaminany an'izay mba hahatonga azy ho zatra ty lesona tanora zokiny ity. Sotra indrindra tompoko, izaho manokana miaraka mianatra lesona lehibe zahay ao an-trano, kanefany rehefa vita izay fianarana ny lesona lehibe miaraka izay tsy masakana anahy mihitsy ny mandalina ity lesona tanora zokiny ity, satria lazaiko anareo fa tena tsotra kanefa feno ary tena mahaliana tokoa, ka izany no anasaiko anareo tanora namana fa
tena mahaliana ity lesona ity. Izany anefa tsy mahasakana antsika hianatra ireo lesona hafa satria mety mpampianatra any amin'ny lesona mpampianatra any amin'ny tanora isika any am-piangonana, mety afaka mianatra lesona lehibe ihany koa isika, koa manentana antsika. Tena tsara ity lesona tanora zokiny ity. Zay ary raha ry tanora namana satria izy zany sady mianatra ny lesony lehibe no mianatra ny lesony zatovy ihany koa, dia anjarantsika no mandinika zay tokony ataontsika amin'izay. Arak'izay efa entsika rehetra izay dia tsara ny manana lesona tanora zokiny. Koa tiako ny anontany namana anankiray izay ao anatin'izany sokajy taona 20 taona hatramin'ny 5 taona izany. Adrienne, faly mandray anao zahay, mba tianay ho fantatra hoe ahoana ny fomba mety azahoanao izany lesona izany, satria araka ny lazainy toela teo azo atao mianatra lesona roa samihafa. Ho sarotra amin'ny tanora tahaka anareo ve ny azahoana izany lesona izany? Mba tantarao aminay hoe fanandramanao anaty fotoana fohy. Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana, tena tsy sarotra tokoa satria izaho manokana aloha dia sady mianatra n'ity leson'ny tanora zokiny ity no mianatra ny lesony lehibe. Ka ankehitriny dia manentana ireo tanora 9 ka hatramin'ny 13 taona mitovy amiko mba hanokana vola ary hanjifa n'ity lesony ity. Tena mahaliana dia mahaliana tokoa ity lesony ity. Misy toko sy andininy efa hita ao amin'ny baiboly efa re matetika ohatra, fa tsy mazava ilay izy raha tsy efa hita amin'ny famakafakana sy ny fanazavana ao anatin'izany lesony izany. Ka noho izany dia manentana ireo tanora zokiny mitovy amiko manokana vola dia n'izao aza miandry ny volana fahatelo ao anatin'ny 3 volana zay vao mitady vola, fa amin'ny voalohany dia efa manaova boatin-drakatra manili vola tsy kelikely, fa tena mahasoanao ity lesony ity. Ka aza misalasala ary manangona vola dia n'izao mivonona mba hivatsy an'ity lesony tanora zokina sakafom-panao atsika ity.